Miarabantsika indray amin'ny ity alahady maraina omeny tompo antsika ity a. Misaotra an'i Jesosy tsika fa nahazo andro vaovao dia efa hanomboka tsika kelikely amin'ny fampianarana fandraisantsika ny izay zavatra ampianarin'ny tompo antsika. Miarabanao a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia afaka partagenao avy hatrany ao anatin'ny cadre-ny tournée any RVM tokony atao maneran-tany moa ty raha ataontsika ity fa noho ny amin'ny Covid-19 dia tsy mandeha tsika. Indikan'izay entsika miaraka amin'ny retraite spirituelle any à Viberfurt. Eo ampiandrasana ny kirakira teknika tsika miaraka amin'ny retraite spirituelle any coloniale moa izy tsika teo zareo manao lasy fistahana amin'ny toerana anankiray malagasy any Allemagne any zany. Dia isika kosa afaka miaraka eto partageo tsara aloha mandra-panomboka tsika tsara e. Ok. Miarabantsika tafiditra any anatin'ny Facebook direct any misy an'ny Razay Arimalala Herso zao tafiditra ao. Miarabanao ny anaran'i Jesosy miarabantsika rehetrarehetra any miomakomana amin'ny lafiny teknika tsika dia hanomboka tsika avy eo. Miarabany Andriamanarivo Ndratony Aina Stéphane tonga soa ato amin'ny direct atsika ato. Finaritra ny Rina Ramanga Salama misaotra tsika. Afaka zaraitsika mandra-panomboka tsika tsara. Ok, afaka hanomboka tsika re. Misaotra ny tompo fa manana fotoana indray tsika fa tsika miaraka ankehitriny hanomboka tsika ary andao hiomana daholo tsika. Mino fa efa resaka tamin'ny tompo manokana ianao tamin'ny maraina, mety afaka niaraka tamin'ny hafa ihany koa fa na izany na tsy izany dia andao mbola haka fotoantsika ndao hihira an'ilay asa mora hainareo ve ilay hira hoe fanahy eo midiny anao ainiania colonne ve zay hira zay? Ka feno tanteraka zay hira zay? Ay ve? Kely aloha fa te hiritsika. Ok ary ndao ataontsika veritsika indray mandeha fotsiny zay hira zay ina ny antony irahantsika azy. Za te hanasanao foana hoe ny zavatra rehetra ataonao dia asio misy dikany fa tsy hoe juste mba te hiteny, juste mba te hira zay le mitovy amin'le miandry faty fa tsy ohatr'izay tsika asianao. Dia andao ho iraintsika io hira io
Misy mahay mitendry ve eo aminareo kolonina ao? Ambany be ve ny feo, ndrasy hoe ohatry ny ambany be ny feo ary amin'ny Facebook-tsika, mety azo ampiakarina ve? Azafady. Amboaritsika kely ny feo a. Raha vao lavitra io dia tsy maheno tsara. Gafenao itanterakao raha kofinyerinao ao mandeha tsy ho reraka fa na io mitiny anao. Gafenao itanterakao raha kofinyerinao ao mandeha tsy ho reraka. Tena piainako tsy mahay faninonina ratsy ianao. Fierinao eriany no mba mampatazaka tena milanao tontolo piainako tsy mahay faninonina ratsy ianao. Fa ny herinao eriany no mahafantatra misy aho ianao. Misaotra ny tompontsika afaka ny iran'izay, nao toizantsika izay iram-bavaka izay a. Andriamanitra amin'ity io ity zahay te hiteny anao an'izany. Tena mila anao zahay fanamasina amin'izao fotoana iresantsika izao. Mila anao tsy ny parti kely amin'ny fiainanay fa ny tontolo piainanay iray manontolo mihitsy. Zay te hiara hiteny eto anatrehanao hoe zay sady tsinitsinina. Tsy mahafantatra n'inona mihitsy zahay, tsy mahavita na inona mety ho tsara zahay Andriamanitra. Ekenay le teninao fa raha tafasaraka aminao zay Jesosy dia tsy mahefa na inona. Andriamanitra amin'ity anio ity te hiteny hoe mila anao zato isan-jato zahay. Maika moa fa hoe andray ny teninao zahay a, sokafo ny vavadi-tsaina rehetra. Naiza misy anay amin'ity anio ity a, mitenena aminay. Naiza misy anay dia asehoy fa tsy niova zany ny herin'ny teninao, tsy niova mihitsy ianao. Fa hatramin'izay a, raha tetỳ ambony tany ianao Jesosy dia nanasitrana ianao dia mamonjy ianao dia mbola ataonao amin'ny fiainanay zany. Amin'ity anio ity zay tompo tena mangetaetanao fatratra ny aty anatinay rehetrarehetra, fenoy anao zay amin'izao fotoana izao Jesosy. Ny fanahinao no hiasa, ny fanahy ny fanambarana, l'esprit de révélation iny angatahanay mihitsy hiasa aty aminay mba hiratany masonay ahitanay hoe misy zava mahagaga kay ao anatin'ny teninao ao, ary misy zava mahagaga ho anay personnellement. Misaotra tompo fa tsy toy ny atombohan'izao fotoan'izao ny hafaranay rehefa avy eo fa misy zava-baovao atomboka ao, afafinao any anatinay any dia mitombo hitanay ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Mitohy sady mamarina tsika amin'ity anio ity ny resaka hoe ahoana reny ataontsika mba hananantsika fiainana
kristianina mamoa be fa zay le fikasan'Andriamanitra ho atsika manao famitinana kely ihany hatrany rehefa tafaraka ohatr'izao tsika satria ndrao tsy teo ianao tamin'ny teo aloha dia tsy maraka tsara. Secret d'une vie chrétienne victorieuse, tsy victorieuse, fructueuse, be vokatra, zay le tenenintsika ao anatin'ity tantara ity. Efa hitantsika tamin'ny farany, hitantsika teo aloha hoe tsy misy fomba hafa ahafahantsika manana an'izay fiainana mamoa be izay afa-tsy ny fitoerana, mitoetra, tena mitoetra tsara ao amin'i Jesosy. Tsy tafiditra ao anatin'ny fiainana, tsy possible hanana fiainana épanoui tanteraka araka ny kasain'Andriamanitra azy mihitsy ny olona anankiray raha toa ka tsy tafiditra tafatoetra mikambana amin'i Jesosy Kristy izy aloha, ary tsy hoe mikambana hoe une fois hoe nandray an'i Jesosy tamin'ny 88 oniny dia zay dia vita. Non, tsy maintsy misy fitoerana ary amin'ny maha olona antsika dia mila décision antsika hatrany zay mitoetra ao amin'i Jesosy isam'ny fotoana rehetra. Mahatadidy tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:4-5. Rehefa miteny Jesosy hoe izaho no zavatra anankitelo ny teneniny, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako, afa-tsy amin'ny alalan'ny Jesosy rery ihany, Jesosy Kristy rery ihany no ahafahantsika manana an'io fiainana be dia be io. Tsy misy afaka ohatran'izay. Tsy lay mety ohatra hoe za angany dia hiketrika fianarana be mihitsy, za dia hanao business be mihitsy za. Tsy hoe ratsy akory ny manao an'izany zavatra zany, fa ao anatin'io raha tsy ao amin'ny tompontsika manao an'izany dia zava-poana sy misambo-drivotra hoy ny mpitoroteny. Rehefa tonga ny fiafarany ange mbola hozahana amin'ny afo ny voalazany amin'ny Korintiana 1:7 ny zavatra rehetra, sedraina amin'ny afo. Raha ohatra ny zavatra nahorintsika teto ambonin'ny tany mety tena hoe wow, tena mety ho mpanan-karena be ngambitsika, mety nahazo vady tena tsara be ngambitsika, mety tsy fantatro izay mety eritreretin'ny olona eto ambonin'ny tany hoe zany ny succès. Fa raha ohatra ka tsy ao amin'i Jesosy ny fondement ny succès io raha tsy ao amin'i Jesosy koa ny nanamboarana an'le izy mihitsy, ny matériel nanaovana an'io, dia hoy ny any amin'ny Korintiana 1:7 hoe ho sedraina amin'ny afo dia may, ohatran'ireny bozaka be ireny, na vita trano ihany le izy fa trano hazo total mihitsy ka izy io, na trano baoritra. Eritrereto nge zany hoe baoritra nge ahavitana zavatra tena baoritra carton tiako tenenina anao ahavitana zavatra extraordinaire, fa doro kely ndre mandeha fotsiny, zay ny nataony, nefa ho sedraina amin'ny afo. Mampieritreritra antsika zany hoe manahoana ny zavatra ahorintsika eo amin'ny fiainantsika dia te hanentana anao mihitsy hoe aza lanina ny andronao rehetrarehetra, ny andronao tsirairay. Important daholo ny andro tsirairay. Ny tanjon'ny fahavalo amintsika, ilay fahavalo ho Jesosy any amin'ny Jaona 10:10 miteny amintsika hoe ny fahavalo tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Ny tanjon'ny fahavalo aminao angalariny aminao ny journée anao anankiray. Ianao ke rehefa manana an'i Jesosy dia tsy ho azo ntsony hoe andeha ho verany amin'ny afo be. Tsy azo ny fahavalo rehefa ao amin'i Jesosy mazava ianao, tsy azo ny fahavalo ho verany amin'ny afo be. Fa inona ny ataony aminao? Ataony ny angalarana an'le tontolo andronao, le journée anao androany, le rapitso. Ataon'ilay angalarana an'le izy mba tsisy zavatra éternel mipetraka, tsisy zavatra mandrakizay tafatoetra ao anatiny. Tandremantsika izay. Hoy tsika taminao hoe namaky ny Jaona 5:12 tsika ary aza reraka mbola maky an'izay indray tsika androany. Dia naverintsika tsara tamin'ny maly hoe le filozofia an'le fianarana ny tenin'Andriamanitra rehefa te handroso amin'ny fanarahana ny tompo tsara tsika, rehefa mandray tenin'Andriamanitra ohatran'ny Jaona 5:12 izay teny rehefa kristianina ny olona dia ohatran'ny teny ny olona be hainao be mihitsy zao io, tena hainao be mihitsy moa tsy zany. Fa andao maka an'le fo hoe mieritreritra tahaka ny hoe zay vao heninao le teny. Video daholo indray ary aloha ny any anatinao rehetrarehetra any avelao ny tompo hiasa vakiana ny Jaona 5:12 enoy mihitsy hatramin'ny mot tsirairay, ny teny tsirairay enoy tahaka an'izay vao heninao.
Jaona toko 5:12 hatramin'ny 9:10. Zao ary ny vaky ny teny. Zany tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo nareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Zany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Zany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro nareo. Tahaka ny nitiavany ray no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako nareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny hitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Amen. Zay ilay tenin'Andriamanitra izay averimberin'ny tompo mot-clé ao anatiny io. Teny miverimberina hatrany ny resaka hoe mitoetra, miray, raha tsy miray, misy fikambanana. Misy hoe mikambana tsara amin'ny tompo. Ny secret na fanalahidy mba hananantsika fiainana mamoa be, satria efa tapa-kevitra tsara zany ianao zao hoe anjara nga hamoa amin'izay, ampy izay. Ny tanjontsika sy ianao zany dia isaky ny andeha atorintsika amin'ny alina dia misaotra ny tompo. Tompo wow, androany namoa ary nga androany. Androany tena nisy zavatra afaka nisy tsirom-piainana nomeko ny hafa tamin'ny fiainako androany. Zay ny tanjon'Andriamanitra amintsika ary andao ary laitsika ho fanamby mihitsy izay. Ny secret ozy ny tenin'ny tompontsika, ny secret atsika dia ny mitoetra ao amin'i Jesosy. Zay lay teny raisitsika loha hevitra mihitsy hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Tsy mandalo zay ny contraire n'le mitoetra. Be da be ny olona kristianina fa mandalondalo. Alady zao ny andro. Betsaka mihitsy ny olona ny mety efa manomboka misokatra ny aty Madagasikara ny fiangonana miaraka amin'ny mandeha tsy 10. Misy olona isaky ny alady any izy no mandalondalo eny amin'ny tompo, na isaky ny isakafo, na maraina amin'ny fo dia matadidy kely hoe mivavaka. Fa andao tsy saratsika mihitsy. Ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra dia amin'ny fotoana rehetra. Azonao moa zany hoe rehetra. Rehefa mitentsika hoe rehetra, inona zao ny dikany hoe rehetra? Hainao ve ny dikany hoe rehetra? Ny dikany hoe rehetra dia rehetra. Zay. Tsy misy zany ny zavatra ataonao ivelan'le rehetra fa ao daholo. Ny tiantsika ambara dia hoe amin'ny fotoana rehetra ianao mitoetra ao amin'i Jesosy. Tsy misaraka ny fiainanao ara-panahy sy ny fiainanao andavanandro. Miaraka tsara ao. Araka ilay tenin'Andriamanitra Korinthiana voalohany 10 iny. Korinthiana voalohany 10:1-3 le manao hoe ninona ataonareo na inona ataonareo na minana na misotro, hatramin'ny minana sy misotro dia atao voninahitra Andriamanitra zany. Ny zavatra rehetra ataontsika hitoerantsika ao amin'ny tompo aby. Zavatra anankitelo ihata aminao tary amin'ny andro voalohany ianarantsika, toko telondra malagasy. Toko telo mamasana andro. Toko vato anankitelo. Areo le hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Na ny dikany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy. Mitoetra voalohany ianarantsika, mitoetra ao amin'ny vavaka. Tsy azo sarahana mihitsy koa nefa amin'ny hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary androantsika hiresaka ny amin'ny hoe mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Jesosy anao. Averintsika kely vetivety fotsiny aloha ny fisainana ny amin'ilay mitoetra ao amin'ny vavaka.
Ndikany hoe mitoetra ao mivavaka, hitanao misy tenin'Andriamanitra maro maromaro mihoatra ny roa ao anaty baiboly, ao anatin'izany zao ny Tesaloniana voalohany toko 5:5-10. Ainao ve 5:5 sa ny 7 izy iny manambara amintsika hoe mila mivavaha. Zao le tenin'Andriamanitra hoe mivavaha 7 mivavaha ka aza mitsahatra. Ahoana re zany hoe mivavaka ka tsy mitsahatra? Mangangamba midona amin'ny poto foana isaky ny 2 minitra ohatra ka mikipy foana. Dia iny tataonao ty ianao zany eny an-dalana, finy tataonao to mikipy. Mivavaka ako ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaka ako ka tsy mitsahatra. Aza raisinao extrême ohatr' zany le izy. Fa le toe-ponao hoy tsika taminao, le toe-ponao hoe bien connecté avec le Seigneur foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Zay le tenin'Andriamanitra. Jesosy no miteny azy any amin'ny Luka toko 7:20 hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva raha tsy reraka. Fantatrao moa fa Jesosy mihitsy no miteny an'izany hoe tsy mety. Hitanao io fiainanao io ohatra misy tsy mety. Sao dia mba tsy ampivavaka. Connexion amin'Andriamanitra tsy aza tapena esorina le données mobile na le wifi fa ataovy connecté foana en permanence eo mihitsy. Ndikan'le izy milomano ao anatin'ny fieritreretana an'Andriamanitra ianao, miresaka, mandeha maka métro, mandeha maka bus, mandeha maka train ianao dia mieritreritra hoe miresaka amin'ny Jesosy en permanence. Zay le resaka ao anatiny. Lay tian'Andriamanitra hiaviana amintsika mantsy dia lay hoe tsika midépendre tanteraka, tena miankina. Zay nge dikany hoe vavaka e. Manaiky ianao non za tsy mahavita tena fa milanao Andriamanitra hatrany hatrany. Niresantsika kely tao anatiny iny ny Salamo 1:7 sy ny 1:1, Salamo 1:7-1 sy ny Matthieu 4:1-5. Hoy tsika hoe tsy ampy fotsiny le miresaka short kely, short ny tsiko lazaina hoe fohy kely miresaka fohy kely amin'Andriamanitra hoe bon tombo andeha hitsena ina zany loka atao, efa vavaka zay. Important manao an'izay ianao kanefa mila mihitsy ianao atson'Andriamanitra ianao any amin'ny fierena izay aniavo indrindra. Io Andriamanitra io manana toerana manokana juste ianao sy izy, entre vous deux. Tian'Andriamanitra hanana an'izay intimité zay ianao. Averiko aminao tsara fa ny qualité de vie ianao ny kalitao amin'ny fiainanao dia miankina amin'ny kalitao am-bavaka ao. Raha ohatra ka ny kalitao amin'ny vavaka ao mampimebe dia tsy misy qualité koa zay ny fiainanao fa ohatra ny ambony ambany indraindray mahafinaritra indraindray tsy. Dia andaotsika hanaiky hampiaraka. Zay le mony raisitsika zay tiako iraikitra any an-tsainao mihitsy hoe ay moa io Andriamanitra sainao nge zany ny Andriamanitra lehibe nanao ny univers, le Dieu de l'univers. Rehefa mijery, rehefa mety nanao la marche zao ny mpanao retraite omaly, mety ianao rehefa mijery ny tendrombohitra tout ça dia ianao hoe tsy mety za rehefa mijery an'izany dia vakivava hoe tompo reo rehetrarehetra reo moa ianao no nanao azy. Ary Andriamanitra ianao dadako ny nanao an'ireo rehetrarehetra reo dia za kely balily kely ao anatin'le univers ny tompo fa tian'Andriamanitra hoe io Andriamanitra ngeza be io te hanana intimité avec moi, miaraka amiko, manana intimité miaraka amiko. Fahasoavana be zany, tena privilège tsy tanoano zany raha afako fa dia raiso. Ny zavatra faharoa niresantsika tamin'iny dia le resaka hoe ny toko vato faharoa zany mahatonga le toko telo mahamasana andro dia ny mitoetra ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika tany amin'ny 9:7 tao amin'ilay tsaona toko 5:20 ary amin'ny 9:7 fa hoy ny tenin'ny tompo hoe raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ary amin'ny tsaona toko 7:1-3:30 naverin'ny tompo tamintsika hoe raha maharitra amin'ny teniko nareo dia ho mpianatra tokoa, dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina manafaka anareo tsy ho andevo. Zay lay hoe mitoetra, tsy mandalindalo foana. Andonke jerentsika sainao vetivety koa ny salamo voalohany ao amin'ny salamo voalohany ao misy sary tsara tarehy an'izany vie fructueuse na fiainana mamobe izany.
tenen'ny tenin'Andriamanitra. Vakiko le andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Miaraka amin'ilay saina hoe ohatr'izay vao entsika sianao ilay izy sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany. Hitanao ny plasin'ilay tenin'Andriamanitra ny tiany ambara amin'izany lalan'i Jehova no sitrany. Eny ny lalany atahoana saintsainy indraindray ve rehefa ny am-piangonana na rehefa fivoriana ohatr'izao, mais non, tsy izay ka saintsainy andro aman'alina. Dia rehefa izay ny tanterakitsika sianao dia tahaka ny azo ambolena eo amorony rano izay velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asa rehetra dia ataony, ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Izy amintsika ny tsy tian'izany hoe tout ce que je fais, ny rehetra ataoko, vao manao zavatra, il suffit hoe manao zavatra tonga dia succès foana. Misy olona tena mandoa vola be mihitsy mba hahatonga an'izany ao fiainana. Fa tsika sianao ao amin'ny Jesosy men'Andriamanitra fahafahana amin'izany. Le dikan'ilay hoe ao amin'ny Jesosy nefa tsy hoe koa ahoana re zany ao amin'ny Jesosy zany teoria misiditsidina be. Misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Hitanao le Romana 12:12 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Ny ahafahantsika mahita hoe wow, zany ataon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako izany, hitako mihitsy hoe matsiro, masatisfait anahy, mety be amiko. Ny ahafahanao manana an'izay dia ny sainao io. Ato ange le combat, ato anaty lobe atsika ato, ao mihitsy. Rehefa io sainao io no manaiky ho avaozina, metamorphosen'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'iny tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ny fanamasina miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny tenenantsika hoe andaontsika hilona, hisaintsaina, aza miandro hoe tenendry tiana angamba zao ny tenin'Andriamanitra hainy mety efa be da be. Aza miandry an'izany hoe be da be ny hainao fa atombohy amin'izay kely fantatrao. Important le mahalala toko sy andininy fa aza indraindray vao fitaky ny fahavalontsika indraindray ohatrany hoe rehefa tsy tadidintsika ny toko sy andininy dia ohatrany hoe tsy tadidintsika le izy. Enaro ny toko sy andininy tsara fa le contenuany mihitsy saintsainy ny tenin'Andriamanitra, zay voarainao, zay kely verset ray dia iny saintsainy ny isan'andro. Zao ny voalaza ao amin'ny Filipiana 4:4-5 hatramin'ny 5 mamitina tsara an'izay zavatra anankiroa lazaintsika zay. Filipiana 4:5-5 aza manana inona na inona. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay le mitoetra amin'ny vavaka. Ary misy fotoana tena fanainin'Andriamanitra mihitsy. Atao misy zavatra midonadona kely aminao, atao tsy ratsy lohan'Andriamanitra, fa indraindray tsy conscient ianao hoe mila anazy raha tsy misy zavatra midépassé anao. À chaque fois ianao mahita situation midépassé anao dia deran'ny tompo. Tia zany Jesosy, tianao hivavaka, oeto, avadio vavaka ny tantara. Dia hoy izy ao amin'ny 7 hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. À travers ny amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahantsika mandray miaina pratiquement an'izay fiadanan'izay mihitsy. Ndikany hoe miadana nge dia tsotra tsy miasa saina. Fantatrao moa fa tena possible tsara ny hoe zéro stress ny olona anankiray amin'ny fiainana. Possible zany. Afaka miaina an'izany ianao fa izay mihitsy ny nahafatesa amin'ny tompo anao. Dia ahoana nefa? 5 koa tsika izao. Hoy izy hoe farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia hevery zany. Na hoe izany sainina. Izay ny dikany tsotra be, izany sainina. Aiza moa ny ahalalantsika an'izay zavatra marina sy tsara sy mateoty sy ny tenin'Andriamanitra nge zany, izay le Jesosy Kristy ny fahamarinana, ary Jesosy lay teny tonga nofo,
ilay teny tia tenin'Andriamanitra ity. Mitoera ao anatin'izay ao anatin'izay tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izay. Hiditra amin'ny toko le 7 amin'izay tsika sy ianao androany. Lazaiko anao tsara fa tsy ampy fotsiny. Tsy ampy fotsiny hoe bon efa mivavaka sy mandray tenin'Andriamanitra, fa mitongilana ny vilany be anao raha ohatra ka juste toko 7 anankiroa ny ametrahanao vilany be eo amboniny. Fa tsy maintsy misy toko 7, misy toko 7. Jerentsika eo amin'ny andininy 7 sy 10 tamin'ilay jaona toko 15 teo. Andininy 7 sy andininy 10. Zao ilay tenin'Andriamanitra miteny amintsika. Tahaka ny nitiavany ray no nitiavako anareo. Jesosy no miteny tomoera amin'ny fitiavako nareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny nitandremaniko ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Avadikitsika kely vetivety. Avadikitsika vetivety koa any amin'ny jaona voalohany toko 4. Jaona voalohany toko 4. Ao amin'ny andininy 15 sy 14 ny vakina. Jaona voalohany toko 4 andininy 15 sy 14. Amin'ny anaran'i Jesosy, na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Tanao ilay tenintsika? Mitoetra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Teboka fahatelontsika izany dia ity. Ahatonga ny fiainanao hamobe. Manome voninahitra an'Andriamanitra dia mila mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Averina kely ary amin'ny jaona toko 15 ringa aloha ny masonao hoe jereo tsara ny exemple omeny tompo antsika ny ohatra ny fiainany mihitsy. Izay no ianarantsika amin'ity Jesosy ity. Jesosy io rehefa tonga aty tsy mibaikobaiko fotsiny izy hoe ataovy ny didiko tandremo tsy vitanareo ny sitrapoko. Tsy zany. Fa izy mihitsy no ny ainan'le izy aloha. Jereo ny andininy 10. Raha mitandrina ny didiko nareo dia toetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Hijeriny secret an'i Jesosy tsika. Raha mandinika ny fiainan'ny tompo teto ambonin'ny tany tsika dia mahita hoe wow, Jesosy tena Jesosy tonga dia grave zany Eritreretina hoe manomboka tany amin'ny fampakaram-bady tany Kana, fagagana daholo foana ny fiainan'ny tompo. Manasitrana be izy. Gaga fotsiny ianao fa mandroaka demonia izy dia any marika toko 7 ny mpianatra gaga daholo hoe fa ahoana izay to tsy nahatava voaka fa ahoana ny ianao tompo. Ny tompo tendrem-bava. Misy vokatra be. Rehefa mampianatra izy dia vakivava daholo indray koa ny fariseo sy mpanorandalana fa ahoana ity olona ity. Ary izy tena mampianatra amin'ny fahefana. Dia hoe ngambe ianao hoe ka izy ange Jesosy dia zaho zao no lazaiko anao ny zavatra nataony Jesosy teto ambony tany araka ny jaona toko 14. Tian'Andriamanitra ho ataonao koa. Ianao moa mino an' Jesosy, ianao io mino an' Jesosy. Dia izao no tenin'ny tompo amintsika hoe zay mino zay indrindra. Zay mino ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy. Tena manahirana be miaino an'izany efa henonao efa ela be zany. Fa sainy tsara nge tian'i Jesosy lazainy rehefa mino an' Jesosy tsika sianao nge samy mino an' Jesosy zany. Dia ny asa ataony no ataontsika nga vitan'izany hanao asa plus ny nataon'ny tompontsika. Samy miaiky daholo tsika na ny 1% ny nataon'ny tompo ohatrany tsy ataontsika akory tsy vitatsika. Indraindray tsika mamoaka demonia zany misy fotoana tena mila 3 andro, 3 herinandro, mila adiny 5. Ohatrany lavitry ny afo ny kitay rehefa dinihana hoe ahoana ary natao, inona ary nataon'i Jesosy dia mbola tehiteny ihany ianao hoe ka Jesosy nge Andriamanitra dia za olona. Lazaiko anao tsara nidina tetỳ ambonin'ny tany ny tompo tena navelany tany an-danitra tanteraka ny maha-Andriamanitra azy. Navelany lay maha-Andriamanitra azy fa nidina izy
tena naka endriky ny olona zany voalaza ao amin'ny Filipiana toko faharoa mba tsy tenenanao mihitsy araka zany hoe Jesosy de za tsy possible nitovy te hiteny aminao ny tompo hoe possible mihitsy zay no nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany anome exemple anao hoe possible fandao ary de jerentsika hoe inona ny tanjony io tompo io inona ny tanjony Jesosy tsy hoe tanjony inona ny secretny azafady inona ny secretny mahatonga anazy hoe vitany zany zavatra zany ny secretny de satria izy nitoetra tao amin'ny fitiavany ray azy ny fitiavan'Andriamanitra rainy azy nitoetra tao izy araka ny vakitsika tao amin'ilay Jaona toko 5:10 teo tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany ao ny fanalahidy an Jesosy Kristy ahoana ny nahafahany miaritra an'izany Getsemane be zany ahoana ny nahafahany miaritra hoe niantona teo amin'ny hazo fijaliana nomboana teo izy ahoana ny nahafahany miaritra an'izany hoe tena nisaraka tamin'ny tompo tamin'Andriamanitra rainy izy tafasaraka tamin'Andriamanitra ray nahatonga an'izany de satria fantany tsara ny fitiavan'Andriamanitra azy ary nitoetra mijanona nipetraka tsara le hoe mitoetra zany tahaka ny hoe misy trano misy toerana anankiray de ao izy tsy mivoaboaka eo ny sarany anaty saiko de ohatran'ireny reny akoho be reny matadidy reny akoho ianao reny akoho rehefa mitarika anaka kely ny reny akoho ka mialana mipapango de ahoana ny ataony le renina akoho miantso antso izy de makao ambany elany daholo le zanaka kely zay ao ambany elany tsy lasa mipapango zany fa zay mitsofotsofoko mivoaboaka ny lohany voaboaka amin'ny papango iny rehefa kelikely eo de ohatr'izay koa ny fandraisako an'le hoe ao amin'ny tompo mitoetra ao tsika misy mitoetra mijanona ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika lazay ny tary amin'ilay Jaona voalohany toko 4 teo fa Andriamanitra de fitiavana zany ingefa teoria efa hainao efa ely averiko aminao tsara fa tsy hoe manam-pitiavana anao akory Andriamanitra zavatra roa samihafa mihitsy zany hoe j'ai de l'amour pour toi sy ny hoe je suis amour mihitsy le je suis le Andriamanitra mihitsy ny fitiavana naturan'Andriamanitra mihitsy tsy possible zany ny akoatr'izay tsy mahay tsy mity Andriamanitra tsy mahay izy tsy mahay rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra misy fotoana ny tenin'Andriamanitra hoe halako rehefa miteny an'izay halako zay Andriamanitra aza eritreretinao mihitsy hoe ianao no halan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika ny fahotantsika no halan'Andriamanitra fa Andriamanitra indray tsy mahay an'izany tiako azonao mihitsy n'izay hoe tsy mahay tsy tianao zany Andriamanitra zay mahafitiavana an'Andriamanitra zay le naturan'Andriamanitra araka ny Petera voalohany toko voalohany ary amin'ny 7:20 ary no ambaran'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny teniny zay le semence immortelle le votsy mety lo tian'Andriamanitra tsy hoe tiany fa natsofiny any anatinao ao anatinao ao zany ao anatinao ao misy an'izay votsy mety lo zay ao anatin'iny vo iny ao anatin'iny semence na iny masomboly iny ao no maizy azy ny zavatra anankiray raha jerentsika ohatrany hoe makakatsaka zany zao tsika de ao anatin'iny vo iny ao anatin'iny voakatsaka iny misy ny mahakatsaka ny katsaka fa tsy hoe rehefa namboly katsaka ianao de gaga ianao hoe enjana indray zany katsaka ny namboleko mivoaka tsara mivoaka tsara maso tsy possible zany tsy possible fa rehefa katsaka le izy de katsaka no mivoaka ao rehefa avy eo ny dikany inona ny tiako ambara aminao hoe Andriamanitra le fitiavana tamin'ny ianao nandray an' Jesosy de niditra tao anatinao zay Andriamanitra fitiavana zay ny ADN n'Andriamanitra zany ao anatinao ny ADN n'Andriamanitra ny dikany ny olona anankiray rehefa ao amin'ny Kristy de mamoaka fitiavana izy misy vokatra fitiavana mivoaka avy any aminy ary zay indrindra ny le Galatiana toko 5:12 sy 13:20 fantatrao tsara
ny vokatra voalohany tenen'ny tenin'Andriamanitra antsika eo dia hoe ary ny vokatry ny fanahy kosa dia premier fruit ao fitiavana ny teneniny satria lay Andriamanitra fitiavana no ao anatinao. Tenenin'ny tompo amintsika hoe tsy misy io vokatra io tsy misy fomba hafa ahafahany manodidina antsika mahafantatra hoe kristianina antsika afa-tsy io zay le ao amin'ny jaona 7:12 tsaronao 5:30 manambara hoe ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo dia raha mifankatia. Ny ahafantarana hoe kristianina ianao dia raha mifankatia amin'ny hafa. Ndikany hoe mifankatia misy tsofoka ifa le izy, tsy hoe bon za mandeha amin'ny fitiavana ka oui fa iranina aloha iny kosa aloha tsy tiako iny tsy ohatr'izay. Ndikany hoe mifankatia dia ianao tian'le olona, misy zavatra avy any aminao makany amin'le olona, tian'le olona ianao. Dia ao anatin'io zany manambara amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny ahafantarana fampianatra ny tompontsika rehefa mandeha amin'ny fitiavantsika. Mandeha amin'ny fitiavana tsy amin'le standard antsika sy ianao hitanao ny devoly lay mpamitaka enjana ny devoly raha anao piraty moa tsy zany, raha anao contrefaçon zay momba n'Andriamanitra rehetra dia anaovany contrefaçon daholo. Ary io resaka Andriamanitra fitiavana io anaovany contrefaçon koa io dia anaovany ina ny ataony mamboatra fitiavana hafa izy manana standardany. Bon zany tia mifankatia daholo ny olona rehetra, mety daholo lehilahy sy lehilahy afaka mivady satria ko mifankatiako tenin'Andriamanitra nke fitiavany. Raha ohatra ianao tsy mahafantatra tsara n'le Andriamanitra sy ny fikasany dia lasa voafitaka ny devoly ianao andao hitandrina tsara tsika. Indraindray ao anatin'ny standard n'izao tontolo izao izay travaillen'ny devoly any anatin'izao tontolo izao rehetra any ny tian'ny olona sarotra tiavina nge zany standard zany. Bon tiako ianao rehefa tsy tia ianao dia bon mialany ianao. Fa tenenin'ny tombo antsika tsara any amin'ny Lioka 5:9 any, Lioka 5:9 milaza hoe raha zay olona tiatsika ihany ny tiatsika. Inona moa zany ny valim-pity, inona ny soa azontsika avy amin'izany? Moa tsy mitovy amin'ny mpanota, ny mpanota koa ne manao ohatr'izany. Lay tenin'Andriamanitra amintsika le hoe mandeha amin'ny fitiavana, misy vokatra fitiavana mivoaka ty anatintsika, standard hafa mihitsy. Fa lay fitiavan'Andriamanitra, lay tomoera tsy amin'ny jereo tsara le jaona 5:17 teo tomoera tsy hoe amin'ny fitiavana, tsy zay en général fa c'est tomoera amin'ny fitiavana, tsy zay fotsiny tenen'ny tompo fa teneny hoe tomoera amin'ny fitiavako. Lay genre ny fitiavan'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra hitoerantsika. Ahoana ary ny fomba ahafahantsika mahatanteraka an'izany? Ahoana ny fomba hitoerantsika ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra? Miverina ary amin'ny jaona voalohantsika afa-tsy vetivety indray, jaona le voalohany toko 4 teo 9:20 nefa kitsika dia avy eo ny 9:7. Jaona voalohany toko 4 9:20 sy 7:20 zao ny voasoratra hoe ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Miketrika antsika sy ianao zany zao dia hoe ahoana ary ny ahafahako an'izany hoe mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Ary amin'ny 7:20 izy miteny hoe isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ny fomba ahafahantsika mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fahalalantsika. Miankina tsara amin'ny hoe inona ny fantatrao momba ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ary rehefa fantatrao zay le hoe isika mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, izay mitoetra ao amin'Andriamanitra. Tsy mahay an'io ianao, tsy mahay mitoetra ao amin'Andriamanitra raha tsy mahalala sy mino aloha. Mahafantatra ianao ary tsy vitany hoe mahafantatra teoria fotsiny. Za tamin'ny fiainako tena fotoana lava tena haiko mihitsy ny teoria an'izany Jesosy tia anahy zany. Nanomboka tamin'ny 20 taona nandray an'ny tompo
nanomboka tany amin'ny 2014 tany vao nanomboka amin'ny foazin'Andriamanitra indray a le fomba namoazany tompo anahy tao anatin'ny fahafantarana ny teny tsotra hoe tia anahy Jesosy. Le izy nge fa efa fantatro ihany fa le mahafantatra dia tsy mahafantatra fotsiny fa mino. Je crois mihitsy, mino a raisiko anahy personnel hoe kay tia anahy io Andriamanitra io. Hitanao ary amin'ilay 9:20 teo izy miteny hoe isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Azontsika amboarina tsara koa ny filaza azy hoe tsy possible no tian'izaniza mihitsy ianao amin'le fitiavan'Andriamanitra. Tsy le standard kely ny fitiavan'izao tontolo izao apetrakintsika iny fa tsy ny tediavin'ny tompo amintsika fa lay fitiavan'Andriamanitra, le standardn'Andriamanitra tsy possible ho hainao mihitsy raha ohatra ka tsy fantatrao fa efa tianao mialoha, efa mialoha ny fitiavanao Andriamanitra. Bref zany le izy dia tsotra fantarinao hoe tianao Andriamanitra, trandrahanao mihitsy n'izay dia rehefa fantatrao iny dia lasa tia azy ho azy ianao. Izao ny fandrika ravako rehefa maheno tenin'Andriamanitra tsika. Fandrika nanjoa io dia fantatro fa manjoa ny be da be mihitsy. Matthieu 2:20 zao rehefa nanontaniana ny tompo, nanontanian'ilay olona iny Jesosy hoe inona angary tompo ny antsoina hoe didy lehibe indrindra. Ndao jerentsika senao vetivety Matthieu 2:20 ary amin'ny 9:30 sy ny hatrary amin'ny 70 Matthieu 2:20 dia zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe mpampianatra didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna. Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Nga ianao zao vao zao mahaenao zany, efa henonao zany. Dia nga zany ihany, zany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia zao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany didy roa zany no iantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ny fandrika rehefa maheno an'io tenin'Andriamanitra io dia lasa ianao akatona ny Baiboly dia lasa ianao ndeha ezaka ity andranina, andeha ezaka ity an'Andriamanitra. Mivavaka ianao zany, tiako ianao Jesosy fa tsy azona mihitsy ny sensan'izany hoe tianao ahoana moa. Fa rehefa vita le vavaka anao dia hafa mihitsy ny filinina ny fiainanao. Te ampiseho fitiavan'andry olona ry anao fa izy raha marikiriko be manao tsinitsinina anao dia kamo ianao, tsy vitany kamo ianao fa le sentiment contraire ny fitiavana ary mitonga any anatinao dia frustré, tena frustré total mihitsy, mahasorena ny fiainana any fa zay fandriky ny fahavalo zay. Tsy zay nge raha miteny an'io ny tenin'Andriamanitra, tsy miteny hoe ndana miezaka amin'ny tian'Andriamanitra, tsy any le lalana, tsy any amin'ny hoe ianao miezaka fa any amin'ny hoe ianao mamantatra ny fitiavan'Andriamanitra anao, fantaro ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ny fomba fahatsika amin'ny tian'Andriamanitra dia rehefa mitombo amin'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra antsika isika. Hitanao, tsika sy ianao tsy afaka mitoky amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Zay ny hitenenako aminao tsara hoe tsy hoe mitoetra amin'ny fitiavana fotsiny fa mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy hoe mitoetra amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ny fitiavanao an'Andriamanitra mantsy c'est fluctuant. Ahoana izany? Indraindray rehefa ohatran'izao manao retraite zao nareo any Viberfeur tany na zao mifampiaino eto tsika dia mahery fo ianao te Jesosy tiako ianao. Dia na rehefa mahazo zavatra tianao azo avy amin'ny tompo ianao dia tena tsisy ohatran'ny tompo mihitsy. Ary ahoana indray rehefa tonga le fotoana mandreraka be iny dia mbola tiako ianao Jesosy ihany. Matetika tsy any fa indraindray ambony be ny fitiavantsika ny tompo dia indraindray tsy any amin'ny zéro akory fa moins ary le izy mihiba ary ambany ery. Tsy ny fitiavanao an' Jesosy ny toeranao fa ny fitiavan' Jesosy anao. Misy nuance ngeza be ao anelan'elan'izany rehefa mitoetra amin'ny fitiavanao an' Jesosy ianao dia mety ambony ambany ny fiainanao. Fa rehefa mitoetra ao amin'ny fitiavan' Jesosy anao ianao stable ianao. Satria manino? Satria ny fitiavan' Jesosy anao ange
zay le mila mamantatra ny fitiavan'andriamanitra tsikitsika. Ny fitiavan'andriamanitra atsika dia voalazany tsara ny Jeremia 3:7. Efa hainao tsenjery ve zay? Manambara hoe fitiavana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavana hitiavana, le genre d'amour hitiavan'Andriamanitra atsika senao, dia fitiavana mandrakizay. Averin'ny tompo aminao mazava zany anio. Fantatrao moa dikan'izany hoe mandrakizay. Ny dikany hoe mandrakizay dia maharitra. Zavatra anankiroa ny toetra ao anatin'izany mandrakizay zany. Tsy misy limitiny le izy ary tsy misy condition le izy. Ny fitiavan'Andriamanitra anao dia sady tsy misy fetrany, tsy misy fepetrany. Averiko aminao tsara ary na zay fotsiny ihany aza voatazonao tamin'ity androany ity, efa misy zavatra raisinao hitombonao tsara ahafahanao mamoa. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao ange, c'est un amour inconditionnel et illimité. Tsy miankina amin'ny hoe navita méditation venao tamin'ny maraina, na hoy nivavaka nataonao 2 minitra sy 20 sekondra, kelikely ny fitiavana menanao zany. Nendry adiny ray, iny mena fitiavana bebe kokoa. Tsy hany mihitsy. Raha vao nifandrika ataony devola aty amintsika, nifandrika ataony devola aty amintsika dia ataony mieritreritritsika hoe miankina amin'ny ataontsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Dia lasa midote raha miankina amin'ny ataontsika, ny dikany rehefa masimasina zany dia mety tia Andriamanitra, dia rehefa tsy dia masina loatra dia tsy tia andray izy. Tena diso, laingany devoly zany esorina amin'ny anaran'i Jesosy any anaty lohantsika. Fa tsy zany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ny fitiavan'Andriamanitra anao maximum misy zao tsika senao miteny zao. Fantatrao moa zany? Mbola tsy tianao ohatran'izao fotoana izao Andriamanitra. Ary tsy mbola tianao moins amin'izao fotoana izao koa izy. Nen'Andriamanitra tsy misy an'izany maximum sy minimum zany mantsy. Fa izy rehefa tia dia tena tia, satria tsy hoe manana fitiavana izy, dia indraindray mety mitafitafy kely izy, dia indraindray kelikely fotsiny. Raha ohatra ka resaka verbe avoir ny tenentsika dia izay no izy. Fa ile izy maizy azy an'Andriamanitra mihitsy ny fitiavana, midikany tianao izy. Ninona nataonao sy ataonao, averiko aminao tsara, na faran'izay mampiomehy be ary ny ataonao amin'ny fiainana, tsy mampiova ny fitiavan'Andriamanitra anao mihitsy zany. Na ohatra renao faran'izay manompo be an'Andriamanitra, mbola tsy mampiova ny fitiavana, tsy hoe lasa tian'Andriamanitra kokoa ianao. Tandremo tsara, fa mila mahafantatra an'izay toetra ny fitiavan'Andriamanitra izay tsika. Jerenao tsara any amin'ny bokin'ny Romanina. Any amin'ny Romanina 5 any dia mitenin'ny tompo, Romanina 5 ary amin'ny 9 ary, miteny amintsika Andriamanitra hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Azonao moa dikan'izany, tsy miandry anao efa metimety kely dia izay Andriamanitra vao tianao. Fa tianao izy tamin'ny ianao mbola faran'izay mampiomehy, mbola faran'izay tsy hita izay hijerenanao akory, tsy tianao tantaraina amin'ireo namanao rehetra ireo, fa Andriamanitra tamin'ireny efa tianao. Efa tianao. Any amin'ny Romanina ihany 5:3-3 dia averin'ny tenin'Andriamanitra amintsika, inona ary lazaintsika amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza ny atohatra antsika. Izay tsy niaro ny zanan'lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Re olona, foin'Andriamanitra ho anao Jesosy zanany. Satria tellement tena tiany ianao. Ary tsy vitany, azonao moa hoe tsy vitan'Andriamanitra miaina mandrakizay tsy misy anao dia izany nandefasany an'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Ianao io mihitsy, ianao tsy aza miteny hoe dia izaho mihitsy ve? Ianao mihitsy. Tsy zakan'Andriamanitra mieritreritra hoe hiaina forever, mandrakizay izy, tsy misy anao. Dia hoy izy hoe tsy maintsy makany ambonin'ny tany ny tompo hamonjy anao. Izany ny dozin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Rehefa miamitombo amin'ny fahafantarana izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay tsika, dia lasa mety an'Andriamanitra. Hitanao ny olona anankiray rehefa mahafantatra izy hoe tiana. Raiso an-tsaina ange
misaotra ny tompo mihitsy misy ny resaka fitiavan'ny olona anakiroa lehilahy sy vehivavy fa mampiseho sary tsara n'le fitiavana. Tamin'ny ianao vao rehefa manambady zao misy vitsivitsy efa manambady ny any amin'ny retraite any, mety ny any mijery manaraka amin'ny Facebook any, mety misy betsaka efa manambady. Misy fotoanan'le période le mbola le miaraka matsiro be iny fa tokony atsiro foana aloha le izy fa tsy hoe rehefa amin'iny fotoana iny any fa ny tiako aseho anao le sariny hoe rehefa ianao zay ny mahatsapa tena hoe tiana, tsisy problema aminao tsy olana tsony ny olana rehetra, tsy olana na iza fa ohatra misiditsidiny ambony rahona zany ianao rehefa hoe mahatsapa hoe oh il m'aime na hoe elle m'aime, oh là là, fa zany angely lay dimension kely balitiny kely zany fa dimension ngeza lavitra noho izay ny tian'Andriamanitra hoeninao hoe tiany ianao, tiany ianao. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika, ny tenin'Andriamanitra no anoratan'Andriamanitra à combien il nous aime. Fantatrao moa fa nanomboka tany amin'ny Genesis ianao no efa fantatra Andriamanitra, zany ny voalazany amin'ny Efesiana toko voalohany avant un fondement du monde, avant nanorenana n'izao tontolo zao ianao efa tany an-tsain'Andriamanitra, efa tianao izy. Rehefa nanondra ny Adama sy Eva, nanondrana ry zareo, rehefa nanondrana ry zareo tany an-tsain'Andriamanitra nge ianao aty amin'ny génération firy amin'ny millième génération théorintsika fa ianao nge efa tany an-tsainy, dia efa tany amin'ny Genesis toko 7 izy ny efa ny sainanao vao nandefa ny Jesosy hoe nieritreritra hoe Jesosy Kristy no hamonjy an'ireto humanité reto, ianao tao anatin'izany. Zany manomboka any amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apocalypse dia lettre d'amour an'Andriamanitra ho anao ty baiboly ty. Zay lazaiko anao hoe tsy afaka sarahana mihitsy raha te hamobe ianao dia tsy maintsy miaraka ny mitoetra mivavaka, mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy anao. Fa à chaque fois ianao mandinika an'ity baiboly ty ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina aminao hoe tiany ianao, dia tsy izay ihany dia tiany le olon-kafa manodidina anao. Resaka déclaration d'amour n'Andriamanitra daholo io rehetrarehetra io. Hitanao rehefa manana an'izay assurance zay tsika antoka hoe tiana Andriamanitra, dia lasa afaka mivavaka malalaka, lasa misokatra tsara mivavaka. Rehefa mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia le vavaka ataoko mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, satria le filozofia an'Andriamanitra zany ny fandraisako azy dia hoe milona ao anatiny mahafantatra ny fitiavany dia lasa te hitrandraka hoe inona ny teneniny momba an'izao, dia lasa tiako izay zavatra teneniny izay dia lasa angatahako aminy amin'ny alalan'ny vavaka, ary izy any an-danitra any efa tsy andriny. Hitanao zany ny sary any anaty saiko rehefa mivavaka tahaka ny miteny daholo ny any an-danitra any, manao Andriamanitra amin'ny olona any an-danitra any hoe io fa hivavaka, io fa angatahany amin'izay zao ty zavatra ty, maika mihitsy Andriamanitra nome azy atsika satria tiantsika. Dia lasa misy zavatra cercle tsara tarehibe mandeha ao anatin'izany lasa mahita ianao hoe kay tena mamaly vavaka Andriamanitra, dia vao maika ianao mety azy dia mety hitrandraka ny zavatra ny sitrapony mazava dia mangataka n'iny sitrapony iny. Dia hitanao mandaitra be ny fiainanao, lasa mamokatra be. Ny zavatra matetika lainga ataon'ny devoly amin'ny fiainantsika dia ity hoe matahotra. Zany aloha ny taty anatiko taloha dia zaraiko aminao mantsy zay fiainako ihany moa zaraiko aminao. Matahotra rehefa mivavaka dia matahotra ny sitrapon'Andriamanitra matahotra hoe raha tsy zakako moa ny sitrapon'Andriamanitra dia ahoana, ary raha trop be dia ahoana raha tedaviny hoe atao an'izao na ny zanako na ny fianarako zakako ve. Hitanao izay doute zay ny tia ny devoly ho akaty anatintsika, dia amin'izay tsy misy finoana ty anatintsika dia tsy afaka mahita ny fahasoavana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny remède n'izay, ny fanafodiny izay dia ny fahalalako hoe ay tiana io Andriamanitra io,
tianahy izy fantatrao moa fa tianao Andriamanitra tsy mbola nieritreritra zavatra ratsy ho anao zany mihitsy Andriamanitra. Ianao zany any anatinao amin'le saina kelytsika sy foy de foy dia le fisainantsika mieritreritsika hoe raha ohatra zao sa tsy ataony afaka amin'ity taom-pianarana ity dia problema be. Raha ohatra zao ataony tsy ampy ny vola, ataony tsy ho zakako zany. Rehefa tsy fantatritsika ny fitiavan'Andriamanitra dia zay tsika no midote. Fa rehefa fantatritsika hoe mais non, tian'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, araka ny Romains 11:36 ny zavatra rehetrarehetra nge sous contrôle an'Andriamanitra daholo tsisy Andriamanitra niavy ny zavatra rehetra, mihazona ny zavatra rehetra ary antony zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra sous contrôle an'Andriamanitra. Ary le amin'le hoe sous contrôle tsy hoe fotsiny hoe contrôleny dia ataony bon na faly ianao na tsy faly dia zao ny ataoko anao, tsy ohatry zany Andriamanitra. Fa à chaque fois qu'il fait quelque chose amin'ny fotoana rehetra anaovany zavatra dia ianao any an-tsaina kay matsiro be any anaty lohako zany. Any an-tsain'Andriamanitra zany angeny ny hevitra ao ambadika zany hoe vita tomboka vatsy, vita tomboka vatsy ianao eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Eo ianao any an-tsaina ianao, important aminy ianao izy any amin'ny Isaia fa milaza izy hoe malala eo masony ianao. Andriamanitra no mampiara-miasa any zavatra rehetrarehetra mba hahasoanao. Fantatrao moa fa ny best anao, ny tsara indrindra ho anao foana amin'ny fotoana rehetra dia ny tsara indrindra ho anao ny tediavin'Andriamanitra. Raha sarahany aminao ry olona ry, ianao nge ny problemanao dia ty tsika tsy mahita afa-tsy ny tendronorintsika any dia tsy mahita afa-tsy j'arrive pas, tsy vitako tsony. Rehefa miteny an'izay tsy vitako tsony zay ianao dia tadio fa ny problemanao zay mifantoka eo aminao ianao fa tsy mijery an'le gros, le image, le sary ngeza be omeny tompo, le fitiavany ngeza be. Fa andao tsika hifantoka ny fitiavan'Andriamanitra lehibe ho antsika sy ianao. Io Andriamanitra io tena tianao ary tsy mihevitra afa-tsy ny tsara, tsy ny tsaratsara, ny tsara indrindra ho anao. Zavatra teneniko anao koa rehefa mitombo, rehefa mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra, mino an'le fitiavan'Andriamanitra raisinao ho anao io dia lasa misokatra ianao, mihamafantatra fa tsy ianao rery ny tian'Andriamanitra. Mahafinaritra be koa zany hevitra zay fantatrao moa fa tsy ianao rery ny tian'Andriamanitra. Hainao tsara le Jaona 3:4 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Fantatrao moa fa ianao zany aloha tena tian'Andriamanitra zay génial be zay ary averimbereny foana zay amin'ny fotoana rehetra tia Andriamanitra. Fa maninona raha andramana koa tenenina hoe Andriamanitra tia an'izao tontolo izao, mbola tsy dia maninona loatra aloha miteny an'izay. Oui ary tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, zany tokoa. Fa rehefa andeha lavitra ihany tsika dia miteny hoe tia andreo olona rehetra akaikikaikinao ireo hoe Andriamanitra. Eny ary tia andreo. Ary manao ahoana raha tenentsika hoe tia an'le olona tsy tianao maizina iny koa Andriamanitra. Aiza kosa iny tokony ho atao an'izao indry tompo iny tonga dia faizo ataovy. Fantatrao moa fa tian'Andriamanitra koa iny olona iny. Tena tiany, ohatry ny fitiavany any mihitsy raha nga ny fitiavany an'iny, ohatry ny fitiavany any Jesosy mihitsy ny fitiavany an'iny olona iny. Rehefa misokatra amin'ny dimension ny fitiavan'Andriamanitra tsika, miova io fijerintsika io. Miova ny fijerintsika, lasa tsy mijery an'le olona araka le mampamandreraka azy. Misy olona zao mipersécuté anao mihitsy amin'ny zavatra samihafa, zavatra tsy ataonao ty tonono ny ataonao daholo, mahasositra ireny fa hitanao ny fomba hanasitrana ny tompo anao an'izany. Oui, hoentintsika mbavaka le olona iovy, bien sûr, fa aty anatinao aty ahoana ny ahatonga ny hoe za sitrana inona sitrana sady tsy mandaitra amiko zay persécution tsy hitanao ohatran'ny Jesosy mihitsy satria fantatra amin'ny tompo ny fitiavan'Andriamanitra azy dia tsy problemany. Humainement parlant tena mavesatra ko zany ary ny tompo ohatrany rany ny atsemboany tao Getsemane. Fa rehefa ny fanahinao
mahafantatra tsara ny anatiny ihany hoe tianao Andriamanitra, fantatra ny tompo izay fitiavan'Andriamanitra azy zay dia izy indray ara no izy ny tediavinareo zany no izy enjera tamin'ny tany daholo le olona avy eo ny tiako tenenanao dia tsy tafiditra ny anaty lohan'le olona mandreraka tsika, tsy mahay manova an'ireny olona ireny tsika fa ny tompo mahay manova azy, fa izao aloha ianao responsable ny fihetsika ao manoloana an'ireny olona ireny, responsable ianao. Tenenin'Andriamanitra anao tsy hampavesatra anao fotsiny hoe tofiriko mibasy ianao raha vao tsy tia an'iny atandremo, tsy ohatran'izay, fa aseho amin'ny tompo, sokafan'Andriamanitra ny masonao hoe tiany koa ireny olona ireny. Lasa manana vision hafa ianao hoe ay moa manao andreny nge ireny olona ireny fa marary saina nge izy marary fihetsem-po izy, mahatonga azy manenjinenjika ohatr'ireny, tsy mbola mitoetra tsara amin'ny fitiavan'i Jesosy azy izy, fa raha ny olona tsirairay no mitoetra tsara amin'ny fitiavan'i Jesosy azy zany ny tena hoe paradisa ny tany. Fa aza taitaitra ianao fa ianao no miatomboka aminao zany, miatomboka amintsika senao aloha no miaina an'izay fitiavan'i Jesosy atsika izay. Pratika an'izany dia tsotra. Zany io fitiavana tenenin'Andriamanitra atsika hitoerantsika io, fitiavany atsika io amour surnaturel io. Mila fantatra hoe tsy possible anananao mihitsy na handeha ambany lohanao azy. Zay ny ankanesantsika eo amin'ny tompo. Tsy mila ny fitiavatiavana kelinao ny tompo teneny mihitsy ny tompo hoe ty Jesosy tsy ty, za tsy te hity anao amin'le standard keliko tsony, fa za te hity an'i Jesosy amin'ny fomba fitiavan'i Jesosy anahy. Dia ahoana zay mivavaka, ndao hivavaka tsika, ndao miara manokatra ny Efesianina 4:7 tsika senao ary hoe Efesianina 4:7 amin'ny andinin'ny 9:10 azy fa hatramin'ny 7:10. Efesianina 4:7 andininy 9:10 sy hatramin'ny 7:10. Zao ny vavaka Paolo ho an'ny Efesianina, ary ho vavako isan'andro. Ianao ny angatahako aminao raha resy lahatra tsara ianao hoe mila mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy anakay angatao amin'ny tompo io raha io. Fa zavatra hoy any amin'ny Romanina 5:5 milaza hoe Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika. Œuvre divine zany raha afako. Tsy zavatra hoe andeha ezaka taira fa mitsangana eo ambony seza eo ianao sao dia ezaka ity. Ao arediko ianao tsy ngamahay, tsy mety. Fa miaraka amin'ny tompo ianao no manao azy. Atao vavaka ampinoana izao tenin'Andriamanitra zao. Mangataka hoy Paoly mba homeny anareo araky ny hareny voninahiny, ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavany anareo. Mba aizanareo mba miolona masina rehetra ny afantatra tsara izay sakany sy lavany ary avony sy alaliny, ary ahalala ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ndao miara manao fanamby amin'ny tompontsika ho tanteraka amintsika io verset 19 io hoe mba za amin'ny fotoana rehetra feno ny fahafenon'Andriamanitra. Tsara be zany metsena amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Ohatrany ao nareo zany mandeha miasa amin'ny fahafenon'Andriamanitra, mandeha mianatra amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Tsy resaka teoria any amin'ny fiainana fotsiny misiditsidina zany, fa tian'Andriamanitra ho tanterana. Comment ny anaovany an'izany amin'ny fomba ahoana? Rehefa mitombo, mitoetra, miorina mafy sy mamaka lalina amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Rehefa mitombo ianao misokatra alala hoe afantatra ny ahavony, ny alaliny, ny sakany, ny lavany amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Dimension tsy takatry ny saintsika io, ary mandra-pahafatitsika dia misy zavatra vaovao ampianariny tompo atsika foana io fitiavany atsika io. Ndao tsika ary hianatra amin'izany hoe za Jesosy manomboka izao za te ahita amin'ny zavatra bitika kely indrindra hoe za ny fitiavan'Andriamanitra. Andao hitrandraka an'izany tsika. Vavaka anankiray koa amaranantsika anazy izay ho ataontsika ho avadika ho vavaka tsara ho anao koa ty Filipianina 2:1 andininy 7 hatramin'ny 12 ty.
Filipiana toko voalohany 17 hatramin'ny 20 manambara hoe ary zao no angatahako i Paoly dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Rehefa mitombo mantsy io fitiavanareo io rehefa tsy mitombo fotsiny dikan'io, tsy hoe mitombo fotsiny fa abondé, tena mihoatra ny fatra normal zany hoe abondé zany, mba hamantaranareo fa rehefa izay dia lasa mamantatra nareo izay zavatra tsara indrindra, lasa mahafantatra ny zavatra excellent ianao rehefa mitoetra ao amin'ny fitiavana, dia mba ho madioam-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Kristy nareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka amin'ny tompo amin'izany dia andao tonga dia ho tenenitsika amin'ny tompo izao, akipitsika ny masontsika izao hivavaka mafy io vavaka ireo ho anao ho atsika sy ianao dia andao faranatsika amin'izay dia afaka miditra amin'ny fanontaniantsika rehefa avy eo. Andriamanitra mitian'io ity zahay miara-mivavaka zahay tompo mba hitombony fitiavanay bebe kokoa, tena hiabonde mihitsy ny fitiavanay Jesosy amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, amin'ny connaissance et discernement, mba hamantaranay tompo ny zavatra tsara indrindra. Fa zay Jesosy maniry mihitsy hoe amin'ny fiainana isan'andro dia tsy mandeha amin'ny zavatra eo so zay, fa zay tena te handeha amin'le best, le excellent izay nitendrenao anay. Mivavaka n'izany zay tompo mba tena hiabonde zany ny fitiavanay dia anana fahadiovampo tsy hanatsiny zay amin'ny andronao Kristy. Ahatonga anay ho feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalanao rery koa Jesosy Kristy ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra rainao. Andriamanitra miara-mivavaka zahay mba homena anay rehetrareto, zahay rehetrareo araky ny hareny voninahitrao, ny mba ho atanjahana fatratra re amin'ny fanahinao ny toe-panahinay tsirairay avy, dia mba hitoeranao Kristy ao am-ponay amin'ny finoana ka maka sy orina mafy amin'ny fitiavany zahay, mba ahaizanay mba amin'ny olona masina rehetra ny hafantatra tsara le saka, ny lavany, ny ahavony sy ny alaliny, dia halala le fitiavany Kristy le fitiavana mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenonanay tsirairay avy ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Amen. Ok, miditra amin'ny raha misy fanontaniana vitsivitsy. Afaka mametraka fanontaniana koa ny any amin'ny commentaire ny direct atsika. Misy fanontaniana iray. Sika zany tsy maintsy mangaty mahazo zavatra zay tiantsika sa hoe afaka mitiantsika Andriamanitra eo anazy fahatalao fa mahasoa azoko. Ok. Fanontaniana tany amin'ny retraite tsika hoe tsika ve tsy maintsy mangataka izay vao omen'Andriamanitra atsika ny zavatra angatahantsika, sa afaka miteny fotsiny hoe omeo azy izay fantatrao fa mety ho anahy Andriamanitra. Zavatra ny anankiray lazaintsika aloha miaingany amin'ny Genesis toko voalohany tsika. Genesis toko voalohany 9:20.
rehefa namorona antsika mihitsy Andriamanitra dia nanome fahefana antsika izy. Mila azonao tsara fa nivavaka tena fanalahidy mahavariana be mihitsy ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny fifandraisana aminy, ny relation entre ny olona sy izy. Ao amin'ny Genesis 1:5 dia miteny Andriamanitra nanao hoe ndeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Rehefa mahita an'io tsika dia indraindray tsika mieritreritra hoe bon, oui, mameny fahefana amin'ny créature zany. Fa tsy resaka amin'ny créature hoe ny voary fotsiny fa amin'ny tany rehetra. Au fait, ny faharesen-dahatra aty anatiko aloha zany, saraiko aminao. Tsy misy zavatra mi-se passer eto ambonin'ny tany. Tsy misy zavatra mi-se passer eto ambonin'ny tany raha tsy misy olona manonona an'ilay izy iseho. Satria nomen'Andriamanitra antsika. Rehefa namoron'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra ny olona ny fanalahidy, ny fanalahidy ny any an-danitra any, nomen'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra mihitsy zany no nametraka ny tenany any amin'izay principe izay hoe io nge afaka ataon'Andriamanitra fotsiny hoe izay tiany ataony, izay tiany fotsiny ataony, fa niditra tao anatin'ilay principe izy hoe ny zavatra rehetra miseho dia ny olona no tompony teny eto ambonin'ny tany. Ny problème antsika dia ity nomentsika ny devoly le lakile an'le raha. Lasa nomena ny devoly le izy hanka ny filaza azy dia hoe Satana no prince ny planète Terre. Fa izay mihitsy nefa nahatongavan'i Jesosy, rehefa nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia nysotominy teny an-tanany devoly ny lakile, lasa ny tompo ny lakile. Ary tsy hoe lasa ny ataony inona moa, fa ho averiny amintsika ianao. Ary amin'ny Efesiana 2:2 mihitsy afaka diniantsika ny amin'izay hoe lasa aty amintsika, itsika apino ange, aty amintsika apino, tena misy andraikitra ngeza be mihitsy aty amintsika apino ny fanalahidy, vavaka. Ao amin'ny vavaka. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe Andriamanitra zany zao ve hoe tsy manao zavatra izy raha tsy mangataka tsika. Raha ny faharesen-dahatra aloha dia oui, omen'Andriamanitra atsika mihitsy izay privilège zay. Mila misy mangataka le izy zay vao ataon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Satria principe napetrany, tena souverain Andriamanitra, tena masy mandidy Andriamanitra, fa ao anatin'io dia mihitsy izy tsy manao zavatra raha tsy misy olona manonona an'ilay izy. Zany no antony tena hitandremantsika ny tenitenentsika fa mampitsara marina an'Andriamanitra misy olona manonona zavatra negatif ange amin'ny teniteneniny, fa le tenitenenitsika olombelona mihitsy misy hery, misy fahefana ny ambadiky ny tenitenentsika. Dia na zavatra negatif io na zavatra positif dia misy dikany, fa ny vavaka indrindra jerentsika eo amin'ny Matthieu 5:20 ny tenenan'ny tompo antsika an'izany, indrindra hoe corporate prayer, ny dikany hoe vavaka iombonana, vavaka ifanarahana ao anatin'ny fitoerana amin'ny fitiavana dia fiainam-piangonana miara-mivavaka tsara. Jerenao tsara ingeo amin'ny Matthieu 18:18 lazaiko aminareo marina tokoa ny tenin'ny tompo na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Tsy hoe na inona fehezina any an-danitra dia fehezina ety ambonin'ny tany, ety ny faintombohany. Na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Dia mitohy amin'ny resaka mbola miteny mivavaka izy ny heriny hoe raha misy roa na telo mifanaika angataka zavatra na inona dia ataony raiko, meny raiko anazy zany ozy ny tompo. Dia inona no tiako ambara aminao hoe tena privilège ho antsika le mivavaka, ary misy zavatra zay ny tenen'ny tompo hoe tonga amin'ny tompo mamerina amintsika imbetsaka mihitsy hoe
mivavah hatramin'izao mbola tsy nangataka na inona na inonareo mangata dia homeninareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Averina any Matthieu 7:7 no hoe raha tsy zay mangataka no mena, zay mandondona no voaina, zay mitady no ahita. Mila n'izay mihitsy tsika, mila n'izay Andriamanitra zany te ampiseho aminao hoe eo izy amaly ianao. Aty amin'ny côté anankiray hoe ianao tamin'ilay fanontanianao teo hoe ahoana raha mivavaka fotsiny hoe omeo anazy izay fantatrao fa mety. Everiko hoe tsy diso akory zay, tsy diso akory fa rehefa mbola maty amin'ny rehefa tena hoe établi tsara zany ny confiance atsika amin'Andriamanitra, rehefa mahafantatra tsara ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia établi tsara io confiance io dia me malalaka tsika, me te angataka sasa mihitsy aloha tsika mihamangataka, ary tia ny tompo mihitsy tsika ho sa araka ny hitantsika ny amin'ny Hébreu manambara amintsika hoe Andriamanitra io manasa tsika, miinvite atsika hiditra eo amin'ny trôniny mihitsy amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy dia mba ho sa tsika, ho sa hiditra eo. Fa ao anatin'io koa afaka misokatra tsika hoe tompo ity ny sitrapoko, tsy hoe ny sitrapoko, ity ny faniriako aty anatiko aty fa le vavaka Jesosy Kristy tao Getsemane hoe tsy ny sitrapoko ny atao fa nenao. Dia ny côté anankiray zany ny tiako ambara aminao hoe afaka misokatra ianao amin'le hoe bon zay tianao atao Jesosy dia atao, kanefa andao hitandrinatsika fa indraindray vavaka somary kamo. Raha ohatra zany ka resaka question de confiance amin'Andriamanitra ny eritreretako azy tena normal, mety tsara le mivavaka hoe tompo zay meo anazy zay tianao, fa ny anankiray des fois tsika tsy te hiasa, tsy te hitrandraka hoe mais qu'est-ce qu'il veut lui, izy Andriamanitra inona ny tiany, dia miteny fotsiny tsika hoe bon ataovy rangahy zay mety any fa tian'Andriamanitra mihitsy ianao hitanao le tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 29:13 izy zao miteny hoe rehefa katsahtsika mifotsika rehetra izy, rehefa mitady ny tavan'Andriamanitra dans telle situation, hoe ty situation ty tompo za tena mila anao mampiseho ny sitraponao amin'ity situation ty, manohana ny fon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra zany olona sa tena hoe za rangany sitraponao le sitraponao dia asehoy ana le izy. Everiko hoe miakatra dimension kokoa tsika manoloana an'izay miaraka amin'ny tompo. Voilà. Mbola misy fanontaniana koa ihany azoko tsara. Ny fanontaniana mipetraka hoe rehefa manambaritsika tao amin'ny jaona 4:10 hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsisy makany amin'ny tompo afa-tsy makany amin'Andriamanitra iray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Zay mihitsy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana ary le olona tany amin'ny testameta taloha nefa mbola tsisy Jesosy? Io Andriamanitra tsika io nge endry be mihitsy efa fantany daholo zany rehetrarehetra zany, ary mety tsy voalazako daholo ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay, fa ao amin'ny bokin'ny Hébreu ao tena ambarany tsara ao anatiny hoe ireo olona tany amin'ny testameta taloha ireo voavonjy noho ny finoany an'ilay fiainana nanomboka tany amin'ny Abraham efa hatrany amin'ny taloha tany mihitsy no efa nanomboka nametraka tany am-pon'ny olona ny fanantenana ny amin'ilay vo
teneniny any amin'ny Isaia moa le amin'le solofony Jesy ny tenenany bokyny Isaia azy efa niatsainy reny mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha reny hoe misy zavatra mpanantenain'Andriamanitra, misy an'lay sid na le vo anankiray zay ao no isiny famonjena, ka rehefa mitodika any amin'izay, rehefa mino an'izay, raha mijerany Mosesy zao tsika tenenany amin'ny Exodosy 7 any ngamba na 2 na 7 manambara hoe ohatra hoe dada sy mama Mosesy nahita hoe ty Mosesy ty de zaza hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny zaza hafa, le finoana ohatr'izay hitanao io baiboly ray manontolo io indrindra ny testamenta taloha tandindon'ny Jesosy daholo ny ao anatiny, tandindon'ny Jesosy manomboka ary amin'ny tsisy hoe manomboka any Genesisy manomboka any amin'ny Genesisy tandindon'ny Jesosy daholo ny zavatra ambarany ao. De rehefa misy tsika za tsy tafiditra ny anaty sain'Andriamanitra ray manontolo fa 0, quelque chose % sain'Andriamanitra ny fantatra à travers ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa mino misy zavatra ijeren'Andriamanitra azy hoe rehefa mino reo olona reo le fanantenana le tsara lavitra izay ao amin'ny Jesosy de kotiana voavonjy izy. Zay ny teniny any amin'ny Romana 4 zao tenenin'Andriamanitra hoe ny finoany Abrahama no nahavonjy azy. Finoana inona? Le finoanan'Andriamanitra izay efa englobé ao le Jesosy Kristy izay fototry ny famonjena zao tontolo zao nataon'Andriamanitra, fanomanana daholo ny taty anoloana ny taty aloha, de Andriamanitra zany mahafantatra tsara hoe ity ny vonjeny, ity ny tsy voavonjy ao anatin'izany, fa question-na finoana daholo le zavatra amonjen'Andriamanitra, tsy misy asa mihitsy nanomboka mihitsy ny rehetrarehetra de resaka finoana, ary mbola tsy nahalala ny Jesosy izy ireo fa efa any anatiny tany ny fieritreretana hoe hisy Jesosy aneriana any. De zany hoe tena mahasambatra atsika mihitsy. Ianao ve indraindray tsy mbola nieritreritra fa manina renao ty zao tsy tamin'ny andro Mosesy ny velona, na hoe ianao zany Amalekita, na ianao sambatra tsika hoe malagasy velona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ao anatin'ny fahafantarana hoe vanim-potoana ny fahasoavana mahafantatra an' Jesosy. Misy fantanina anankiray koa ty amin'ny Facebook aty misy hoe manoloana izay fitiavan'Andriamanitra zay de aiza ho aiza ilay tenin'ny Joba hoe tsy ny soa ihany no azonao avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Ya, Joba ny teny an'iny teny iny hitatsika le fomba fahitana azy zao, misy tenin'Andriamanitra mazava tsara milaza hoe Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, tsy manao ratsy mihitsy Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra izy tsy manao zavatra ratsy, ny fomba fandraisantsika azy zay no ratsy ny fandraisantsika azy, satria le fomba tsaratsika ny tsara sy ny ratsy. Hitanao tamin'le andron'ny Genesisy ange de le hazo teo ampovoany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ao anatin'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io zany rehefa nihinana an'io Adama sy Eva de lasa nahalala ny tsara sy ny ratsy. Ho an'Andriamanitra ny zavatra ataony tsy misy ratsy zany mihitsy ny ataony, fa rehefa niditra ny fahalovana, niditra ny fahotana de lasa le fandraisantsika azy ohatra zany zao hoe fahafatesana, hoe misy maty ny olona, mavesatra be zany ho atsika fa ratsy be zany, fahoriana ratsy be, tsy fahafahana ratsy be ny fahitantsika azy. Fa ho an'Andriamanitra rehefa miakatra any amin'ny dimension an'Andriamanitra tsika tsy misy ratsy mihitsy, tsisy ratsy mihitsy ny fahitany an'izany. Le fomba fandraisantsika azy zany de zay ny mahafinaritra be hoe rehefa manomboka mampitovy fijery amin'Andriamanitra tsika de lasa tsy zéro stress tsika, satria lasa tsapatsika mihitsy hoe miasa ao anatin'ny zavatra tsirairay pour notre best, ho amin'ny tsara indrindra ho atsika Andriamanitra. Ary mampatsiahy anao koa ny Genesis 15, hitanao Genesis 15 andiny 20 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy tenenin'ny Josefa tamin'ireo rahalahy nanisy ratsy anazy, de hoy ny tenin'i Josefa hoe nareo no ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa,
hanao tahaka ny amin'izao an'io izao hamelona olona betsaka. Inona ny tiako ambara aminao hoe Andriamanitra no mamadika ny dossier faran'izay ratsy ny fahitantsika azy a, spécialité ny mamadika n'iny zavatra tsara. Dia ndao raisitsika miaraka amin'ny finoana ny tompo hatrany izany ny zavatra rehetra. Misy fanontaniana ny amin'ny retraitsika? Mila misaitsaina nalandava ny lalantsika. Dia fantany hoe raha tena isaitsaina nalandava hoe tsy mahaly an'iny dia eo anefa raha sy hoe eo misy fianarana misy miasa dia ahoana mizao pratika, ahoana fomba hampiainana andavanandro hoe ahoana fomba ampiarahana nefa tsy hoe tanora ny aktivera mihitsy eo ohatra hoe tena tsy mijanona mihitsy zay mihitsy fa tsy haiko. Ok. Ny fanontaniana veriko kely ato hoe ahoana ny mise en pratique ny ampiaratsika tsara le hoe mivavaka aza mitsahatra nefa tsika koa sady mbola miasa, mianatra, manao ny zavatra isan-karazany rehetra. Izay mihitsy ilay fiainantsika ny fiarahana amin'ny tompo hoe tsy sarahana, tsy samihafa ny fiainanao eto tany sy ny fiainanao ama citoyen du ciel anao. Ny eritreretiko hoe ny pratique an'ilay izy dia le resaka hoe connecté amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra no mameno ny lohako. Ohatra zany hoe anao fianarana azafady ny tendance aty anatintsika, ny tendance aty amintsika dia hoe lasa tonga dia anao an'ilay izy tonga dia isaina ohatrany hoe tonga dia haiko, vitako, ataoko. Fa rehefa midonadona kely amin'ny rindrina zay raha vao tsy mandeha ilay izy dia zay vao mieritreritra mba ampio Andriamanitra. Fa zao zany tsika hiakatra totohatra ambonimbony kokoa, hiakatra totohatra mihitsy hoe vao manomboka ny zavatra anankiray dia hitentsika hoe za tsy mahay ninina Andriamanitra, ahoana ny tianao ataoko amin'io. Ilay izy zany tena hoe mi-expérimenté ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, conscient any anatin'ny lohanao ianao hoe io Andriamanitra, ary tsy hoe io fotsiny hijerijery fa te hiditra an-tsehatra ao anatiny, ataonao mahandro sakafo ianao te hiditra an-tsehatra ao anatin'io Andriamanitra, te ho feno ny fahafeno, te hameno anao ny fahafenony foana izy amin'ny fotoana rehetra. Dia le hoe mivavaka tsy mitsahatra, mipratika an'izany tena midépendre an'Andriamanitra ianao amin'ny atsipiriany. Tahaka le lazain'i Davida averimberina ny bokin'ny mpanjaka sy ny tantara ny amin'ny Davida hoe ary Davida nanontany an Jehovah. Manontany an'Andriamanitra chaque fois andeha ho any amin'ny andeha hividy zavatra ianao, misy soa anankifolo ange eo manontany an'Andriamanitra izy amin'reto ny tianao ataoko Andriamanitra. Zany ianao connecté amin'Andriamanitra. Conscient zany ianao io Andriamanitra io dia miditra amin'ny atsipirian'ny fiainanao dia mivavaka mantsy le miresaka, mifanakalo hevitra aminy ianao dia raisinao le sitrapony. Misy zavatra mila hifonanao dia mifona avy hatrany ianao, tsy miandry hoe andraso fa hifona raha alina fa takotaky amin'ny fotoana rehetra dia connecté ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Izay angamba ny amaliko azy. Satria fanantenana misy fanontaniana manaraka dia resaka momba ny fandatarandray zavatra manitika na fialavany fantsika ny koa chaque fois ny resaka moanin'Andriamanitra dia ao Matthieu 6:8 na am'izao zany aza mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka an'izay tsy izy fa ataony maran-teny miainana azy ko aza manaraka azy ianareo fa fantatry ny hainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mampanaka aminy izay ianareo dia afaka hoe amin'ny tena fanantenana hoe exemple précis dia ohatra ny ahoana dia tiantena hoe teny maro dia hoe satria mantsy zao tena teny hoe ilana mangatantsika tena n'Andriamanitra iny ny zavatra tena tadavintsika dia nefa zany tena mbola tsy mangataka aminy fantatry ny hainareo izay tokony ho anareo izy raha mbola tsy mangataka izay ianareo hoe somary ohatran'ny bambosy kely
d'accord. Averiko kely le question a Matthieu sy ny fanontaniana miaingany amin'ilay Matthieu toko fahadimy andiny fafito sy andiny fafito a raha mivavaka nareo dia aza manao teny foana teny maro foana tahaka ny gentilisa fa ataony amaron'ny teniny no iainona azy dia toizana amin'ny andiny fahavalo koa aza manahaka azy nareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy nareo everiko hoe ny exemple ao anatin'io izay tena fandrika mora mahazo antsika mihitsy rehefa mivavaka ny mieritreritra hoe ohatran'ireny hoe manao discours reny ohatran'ny hoe lasa babo ny éloquence atsika eo angamba Andriamanitra ny fomba fieritreretantsika hitanao misy fotoana hafa mihitsy ny olona anankiray rehefa hivavaka dia hafa izy rehefa miresaka misy fotoana ohatr'izany ny olona miaraka amin'ny formulation miaraka misy protocole misy protocole an-javatra be da be arahana izay tenenin'Andriamanitra hoe tsy ilainy zany rehefa mivavaka tsy hoe miresaka zao tsika sinao zao miresaka dia ohatr'izao tsika miresaka fa rehefa hivavaka dia Andriamanitra tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao le izy misy zavatra marina le zavatra fa hitanao hoe tsy le vokatry ny fo fa misy zavatra misy mampiasa application ngamba zany raha amin'izao fotoana iresantsika izao mampiasa application hafa mihitsy mba eritreretina hoe mba ho tsara tare le vavaka dia ny tompo hoe tsy ilaina akory zany fa ny gentilisa no manao an'izany dia andao hitandrina mihitsy tsika mety ny culture atsika ny kolotsaintsika mampianatra hoe ity vavaka ity averina intelo impito in'izao andao hitandrantsika fa le tediavin'Andriamanitra tsy any amin'ilay le hoe nahavita vavaka adiny firy ianao na inona daholo ny voateninao teo tsy any amin'izay fa any amin'le hoe aizany sincérité any fonao le fonao hoe tena zay mihitsy io ve ny angatanao amin'ny tompo ianao mitady anio amin'ny fonao rehetra tokoa zay le tenin'Andriamanitra hoe ho hitanareo izy raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra manahoana le eo amin'le andiny fahavalo miteny hoe fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy nareo midika ve zany hoe tsy tokony hangataka tsika non miteny amintsika Andriamanitra hoe fantany tsara nge ny anahy sara ny anaty saiko dia ity rehefa miteny ho Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita dia efa tout est fini zany efa vonona daholo ny zavatra tokony ho atsika pendant ny période ny fiainantsika mazava tsara ohatra hoe za zao teraka 23 avril 80 dia maty tsy fantatra hoe roviana dia efa pré tsara efa fantatry ny tompo na tsy mangataka za dia fantatry ny tompo fa izao mety tsy ho azoko mihitsy ireo na mety ny 1% andreo no man'ny tompo reo ihany ny azoko rehefa tsy mangataka asa raha azonao mitiako lazaina tsy miteny Andriamanitra hoe omeny anao na dia tsy mangataka azy ianao fa miteny izy hoe efa fantatr'Andriamanitra nge tsy hoe ianao le anton'le vavaka tsy hoe mampafantatra an'Andriamanitra ny situation ianao tsy zay il le sait déjà efa fantany situation anao tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia io Andriamanitra fa mihoatroatra aloha hoe hoadray aika moa nisy an'izany ary tantara hafa indray zany efa fantatr'Andriamanitra le izy efa fantany na tsy miteny ary ianao fa tsy midika zay hoe bon tsy miteny azany ko efa fantany dia ataovy ary tiany ianao rehefa manana confiance aminy ianao dia sa mangataka aminy dia zay le tiany ianao sy izy manana an'izay relation zay relation ana père et fille relation ana sakaiza meilleur ami zany ny relation tian'Andriamanitra nanana amintsika dia andao hitombo amin'izanysika misy fantaniana ary amin'ny Facebook ary aloha valitsika hoe question anankiray hozy izy ahoana ny ahafantarana fa ny mitranga dia sitrapon'Andriamanitra ary inona ny fomba fiainana an'izany ahoana ny ahafantarana fa ny mitranga dia sitrapon'Andriamanitra au fait ny fahazahoako azy aloha ny fahazahoako azy amin'ny fiainako
ny zavatra rehetra mitranga dia sitrapon'Andriamanitra daholo. Andraso aloha le sitrapon'Andriamanitra tenenina mantsy mety misy ny antsoina hoe volonté permissive na velany hitranga. Tsy misy zavatra mihitsy zany mitranga ka hoe ohatran'le sary nyteneniko anao teo any an-danitra Andriamanitra manampimbava dia surpris dia gaga hoe oadray tsy nampoziko hoe be voka tao ny ranona. Tsy misy hoe out of control an'Andriamanitra zany, tsy misy hoe ivelan'ny contrôle an'Andriamanitra, fa ny rehetrarehetra dia soit io tena le sitrapony tia ny hitranga mihitsy, soit avelany hitranga, mety noho ny didoantsika sianao ny amelany hitranga. Fa rehefa mibebaka tsika, miverina mametraka ny confiance antsika sy hoe non zany anao sitraponao ny ataoko ry tompo dia averiny lasa hainany mamboatra ny situation négative hivadika positif rehefa tonga amin'izay toe-po zay tsika, miankina any amin'ilay toe-pontsika any. Fa io zavatra rehetrarehetra io Covid, crise économique, tout est sous contrôle an'Andriamanitra, any anatin'ny sitrapon'Andriamanitra hitranga ny zavatra rehetra. Indraindray mampalasa saina mieritreritra an'izany dia ianao zany teteny hatramin'izaho le manota iny zany. Nga ianao rehefa manota dia miteny Andriamanitra katray nanondrana tsy nampoziko hoe nanondrana dia mitapo maso kely ohatr'izao Andriamanitra ny an-danitra any. Mais non, efa fantany. Ary misy fotoana any amin'ny bokin'ny Romanina zao izy mihitsy mila fahendrena be mandray an'ilay teny lazaiko hoe lazaina ankehitriny hoe atosiny any amin'ny filany fony le olona no ny faratsiny fony. Fa izy any ambadiky ny zavatra anankiray tamin'ny fiainako manokana eniko mihitsy n'izay nataon'Andriamanitra izay hoe misy fotoana nilatsaka tany aminaty fahotana tsy tanoanoa fa tany anatin'ny tany ny tena nahaizako an'izany hoe kay tena tia Andriamanitra. Tsy hoe rehefa latsaka any ianao dia tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny nisiny iny mba hahatonga anao iréaliser rehefa avy eo hoe ay ohatran'izao ny dimension ny fitiavan'Andriamanitra. Quand je lis dans 1 Corinthiens 13, c'est bien écrit comment aimer. Et j'ai une question maintenant quand on est en face des autres ou bien parmi les autres. Cet amour qu'on a du prochain, le monde, des fois, il pense que c'est un peu naïf. Et des fois, il y a certaines personnes qui en profitent de cet amour. Ils disent que les chrétiens sont trop gentils et des fois, on profite à cause de cela. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vraiment aimer notre prochain selon la volonté de Dieu? D'accord, merci Yovana. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny hoe any amin'ilay Korintiana voalohany toko 7:12 amin'ny fitiavana le hoe mandeha amin'ny fitiavantsika dia au fond misy fotoana lasa tahaka ny hoe tsara fanahy loatra avetsika dia lasa profiten'ny olona, lasa hitsahan'ny olona eto amin'ny lohantsika eto tsika, lasa profiten'ny hafa. Ahoana ny tena iainantsika pratika an'izany mandeha amin'ny fitiavana izany zavatra tiako ambara ao anatin'ilay izy dia ity hoe le standardna fitiavan'Andriamanitra mihitsy. Misy an'ilay bokin'ny Francis Chan izay izay amporsihako anao hoe vakio zay raha mahita an'izay ianao, Crazy Love ny lohatenin'ilay boky. Oui, efa iny ao anatin'iny boky iny ny anarako mihitsy an'izany hoe Andriamanitra tia atsika, fitiavan'Andriamanitra atsika ohatra fitiavana adaladala. Le standard ny fitiavan'Andriamanitra atsika mihitsy ohatra ny fitiavana adaladala, c'est un amour fou. Aimer quelqu'un qui ne vous aime pas du tout. Dia tonga any amin'ny oui, tena tonga any amin'ny fotoana misy ohatra ny tahakany tamin'ny Jesao hoe tahaka ny miprofite anazy ny olona, raha izay ny fomba fijery anazy anankiray. Everiko hoe ho anahy manokana ny fomba andehanako amin'ilay fitiavana, ohatra zany zao hoe l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne tout, croit tout,
ao anatin'io a rehefa adika tsotra dia hoe ohatrany hoe l'amour zany hoe vendrana ohatrohatr'izay le fomba fahitana anazy ohatrany hoe dia tsy lasa ohatrany hoe t'es faible ianao zany fa everiko hoe ao anatin'izay mihitsy nefa ny tena force atsika ho anahy manokana tsy mampaninina mihitsy zay le tena afaka tsy maintsy mitazona ny fitiavan'i Jesosy atsika be mihitsy tsika ao anatiny demeurer dans l'amour du Seigneur zay tsika zay vao afaka manatanteraka tsara n'le hoe tia ny hafa ho anahy zany zao ohatra hoe misy olona miprofite anahy raha zay ny fomba fijeriny hoe ay voako mihitsy io ohatra hoe mandaingy izy tia masoko izy manao zao nefa ary ivelany ary zavatra hafa ny ataony dia zao fotsiny ny ataoko tazomiko no mity azy mivavaka mihitsy mba afaka hitazona ny ho tia azy raisiko amin'izay teniteneniny amiko izy mety ho lainga be le teneniny amiko fa zao ne manandraha amin'Andriamanitra izy fa tsy amiko tsy au fait zany Dieu il combat pour moi, je n'ai pas à combattre pour moi-même, c'est Dieu qui combat pour moi. Ma tâche, ma responsabilité, c'est de demeurer dans son amour. Zay ihany ny anjarako, mijanona amin'ny fitiavany tsara, dia mitohy mity être fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Fa zay ny ao anatin'ny toetra ny fitiavana ny hoe fidélité. Être fidèle, c'est mijanona manao zay tokony atao amin'ny fotoana rehetra na tena tsy te continuer à faire ce qu'il faut faire en tout temps si tu le veux ou non. Ny question aty aminatiko zany tsy manontany ny filinako, tsy manontany ohatrany ahoana ny fahenoko an'le zavatra ataony hafanahy fa juste hoe inona ny zavatra tokony ho ataoko dia ataoko. Ary io no miantoka anahy zay le tena herintsika ao anatiny no miantoka atsika nge c'est Dieu izy ny assurance atsika dia izy no miantoka atsika mampahery atsika amin'ny Zakaria 2:12 miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zay mikasika nge zay mikasika anao ny tenin'Andriamanitra dia mikasika ny anak'Andriamasony. Tout ce qui te touche la prunelle ny mason'Andriamanitra. Zany ny tenin'Andriamanitra mampahery azy zany dia bref zao le anaovako azy hoe zay ataonao aminahy lasa tsy problemako loatra zany zay ataonao amiko satria raha manao an'izany amiko ianao dia ny tompoko no anaovanao azy aminahy ka manandraha amin'ny tompoko ianao te ahita raha amin'Andriamanitra ianao dia ataovy ratsy ary fa io le manisy ratsy anahy le miprofite anahy nge au fait tsy mampietsy rehefa mandroso amin'ny tompo ianao dia tsy miontsiny ianao tu ne chancelles pas du tout ohatran'le lazainy any amin'ny bokin'ny Salamo any amin'ny bokin'ny Isaia miresaka hoe ny fitiavan'Andriamanitra atsika ohatra tendrombohitra be tsy mihetsika dia ianao rehefa mitoetra ho amin'io Andriamanitra io any amin'ny Salamo 125 raha tsy diso milaza amin'izay zay mahatoky an'i Jehovah dia mitoetra tahaka ny tendrombohitra ziona. Azonao moa zany saromeny tompo zany ohatra ny tendrombohitra be tsika ka iza igodigodiny eo anetsiketsika an'io rehefa tafiorina tsara amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao tsy mahakasika anao tsy heninao marary anao any anatinao mety heninao marary kely na ohatr'izany fa mafy toto ianao zany lasa mafy toto be ianao amin'ny fiainana rehefa mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Voilà Yovana, j'espère que tu as saisi quelque chose. Misy fanontaniana anankiray aty misy olona manontany hoe amin'ny resaka fitiavana ihany hoy izy inona ny tambiny fitiavan'Andriamanitra atsika raha manota isan'andro ve tena tsy misy condition mihitsy ny fitiavany sa hoe mibedy ampitiavana izy. Ny tambiny fitiavan'Andriamanitra atsika ndraso aloha fa mety tsy tena azoko tsara iny fanontaniana voalohany iny tsy misy hoe tambiny fitiavan'Andriamanitra atsika tsy ny tiako lazaina anao hoe tsy miandry tambiny aminao Andriamanitra vao amaly anao vao
mity anao dia mametraka fanontaniana ianao hoe raha manoto isan'andro ve a tena tsy misy condition mihitsy ny fitiavany ny fitiavan'Andriamanitra aloha dia izay ny toetrany inconditionnel tsy miankina amin'ny hoe manoto ianao 5 fois androany dia rahapisy 10 fois tsy miankina amin'izany dia miteny izy hoe sa hoe be dia ampitiavan'Andriamanitra aloha tena manitsy any amin'ilay Hébreux 12:17 izy milaza hoe manafay atsika izy ary le manafay tsy ohatra tsika ray aman-dreny rehefa en tant que parent ianao misy fotoana manao zavatra mandreraka be ny zanakao misofy ianao any anatinao any indraindray te mikapoka ianao amin'ireny miteny any ianao hoe fitiavako anao ny anina zany fa indraindray ny 60% an'le nataonao juste pour te défouler pour manala le poka any anatinao any tsy manao an'izany Joanne Joanne mantsy atao kelikely miteny hoe ve hono zany non tiako lazaina anao hoe matetika itsika maha olona tsika rehefa manafaitsika na rehefa tezitritsika zany tenin'Andriamanitra hoe tsy mahefa nininina tsara nge tsisy nininina acceptable eo anatrehan'Andriamanitra ny fahatezerantsika fa tsy mitovy amin'izay mihitsy Andriamanitra tsy mitovy amin'izany Andriamanitra rehefa mibedy na rehefa manafay atsika Andriamanitra tena tia atsika fa fitiavany atsika lazaiko anao mihitsy fa rehefa manota angenao tsy hoe misy zavatra miongotra amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra tsy hoe lasa mihena ny voninahitr'Andriamanitra akory tsisy mampiena ny voninahitr'Andriamanitra zany mihitsy ny antony itenenan'Andriamanitra ny didy teneniny amintsika hoe aza mijangajanga aza mitsiriritra zao atao makatsy fitiavany anao nge io tsy hoe ho anazy fa ho anao mba hatonga anao tena misepanohira tsara ny fitiavana azy ny antony didy dia fitiavanao izy any amin'ny bokin'ny Timoty any manambara an'izay fitiavana atsika ao anatin'ny fitiavany atsika dia tena satria fantany conséquence ny fahotana ao atsika rehefa misy olona anankiray zany mampatsy everiko hoe tsy possible mihitsy hoe olona efa nandray an'Jesosy marina nefa milomano anaty fahotana satria me tsy à l'aise ianao ao anaty fahotana le nature an'Andriamanitra mihitsy no mipotra ny anatinao mipotra ny anatinao dia zay ny anamboaran'Andriamanitra anao tsikelikely hoe esoriny ity dia esoriny ity mandra-pahafatinao dia amboaran'Andriamanitra mitovy amin'ny Jesosy hatrany ianao ao anatin'ny fitiavany dia asehony ianao hoe ity mbola tsy mety fa tsy miontsina akory ny fitiavany ao anatin'izany fa juste surtout vokatry ny fitiavany ianao dia ataony an'izay ianao Oui. Makely zany ny fantany mivala teo azo tsara tsy mivala tenena satria ohatra zany ho anivana zany hoe tena hoe aseho foana le fitiavana tout moment ve sa satria raha ohatra hoe restika mipratika izy maka exemple ray misy fotoana zany ohatra hoe tena mikiaro zay dia misy olona hitanay hoe midratsy video dia alaiko mivana andao izy hoe atyena hoe fividianana be amin'ity bietry ity fa tsy haiko dia zay rehefa lavitra karaha hita hoe tsy hay dia izy fa teny fotsiny hoe eo mivana manao an'le mamoaka lehibe amin'le fividianana be fa izy magnano posy zay zany biana izy dia akoizay resaka tamin'ny vana dia izy zay matsindogana hoe tsy tonga dia atao foana zay zavatra zay fa hoe discernena ihany zany dia izy hoe ohatra tsy ambe dia novana nefa zany mila fanampiana izy izy dia manao zay zavatra zay satria zay mitsitrapon'Andriamanitra aminay nefany hoe non tsy hoe mandeha foana fa hoe jerijevana ihany izy dia zay zany miamloka fa zany mampiova novana hoe misy consigne dia ambe izy sa hoe ataona olo zay zavatra zay sa hoe ina zany consigne zay zavatra zay aizatraiza dia izy. D'accord. Merci Domona. Fantanina anankiray tany amin'ny retraite io zany averiko kely eto amin'ny Facebook-tsika eto hoe ahoana tsara le pratikan'le mandeha amin'ny fitiavana misy fotoana ohatra zany hoy izy
eny amin'ny gara eny amin'ny gara dia au fait le olona te hangary paosy anao dia mody teneniny ianao hoe mba pio amin'ity fa tsy haiko ity etsetra dia nefa au fond ny motivationy zavatra hafa dia ahoana tsara le fandehanana amin'ny fitiavana ao anatin'izay. Ny zavatra anankiray tenentsika aloha dia ity hoe Andriamanitra mampitsara marina azy no mahita tsara ny anatintsika hoe inona ny motivation ary juste te hampahery an'le olona te hampahery any Ovanà rehefa nitranga tamin'ny fiainanao tokoa zay te hampahery atsika misy fotoana zany tsika rehefa vita ny acte anankiray dia mieritreritra tsika tena ohatrany masosotra koa il a profité de moi tahaka an'izany fa za te hampahery atsika hoe tsy misy ouest mihitsy amin'ny fiarahana amin'ny tompo tsy misy zavatra hoe verivery foana tsara marina io Andriamanitra io mahita ny tany anatintsika ary tsy le acte mihitsy mantsy ny tsarain'Andriamanitra aty amintsika tsy le hoe tsy le acte fa le motivation zay tena mila voaraitsika mihitsy ny amin'ny fiainantsika rehetra hoe tsy le ianao manao an'le zavatra nge na ianao mandeha manome centaine de mille ary ianao manao andry ianao tsy hoe le manao an'iny ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa inona ny toe-ponao ary everiko fa misy toe-po tsara tany ambadika fa izao koa zay indrindra le nivavahantsika n'le Philippiens ao amin'le Philippiens toko voalohany le vavaka teo 9:7-11 dia tenin'Andriamanitra tsara ndonga averina vakiana jerena vetivety Philippiens toko voalohany 9:7-11 hoe ary zao no angatahako ny tompo dia hoy Paoly mba hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Hitanao le fitiavana zany tahaka an'ireny hoe ohatran'ny rivière be anankiray any amin'ny Jean 4:14 zany amin'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mino an' Jesosy tsika dia misy loharano miboiboika tsy mety ritra ty anatintsika ty zay le fitiavan'Andriamanitra zay ohatran'ny renirano be anankiray fa l'eau est bonne tena tsara ny rano fa rehefa ny rano koa nefa no mihoatra ny fefy tena manimba zavatra be mihitsy ary tena ohatran'izay mihitsy ny fitiavana hanika tenenin'Andriamanitra mihitsy Paoly hanoratra n'ity texte eto ty hoe mba aty amintsika ihany koa voaraitsika hoe rehefa miresaka n'ity fitiavana ity tsika dia mangataka amin'Andriamanitra hoe za miabonde ny fitiavako que mon amour abonde de plus en plus en toute connaissance et discernement zay io amin'ny teny frantsay connaissance sy discernement ny bona ny fefiloa mila fefiloa zany le izy fa raha ohatra ka manao inondation le izy dia tsy mety zay lay andehanantsika amin'ny fitiavana tsy andehanantsika amin'ny fahendrena mantsy zay ny tiako lazaina andehanantsika amin'ny fahendrena mila fanahy fahendrena hatrany ao anatin'ilay izy fahendrena ohatra zany zao hoe iny zany zao tsika fa nidadantsika ohatra mbola mifoka sigara ohatra nidadantsika dia miteny atsika nidadantsika hoe fidany sigara ity dia ianao zany ve ao anatin'io hoe mangataka an'izay izy dia hiteny ve za hoe out of love ho an'io olona io vokatry ny fitiavana azy dia andeha hividy sigara non zay le ny connaissance sy ny discernement ilay sisin'le izy dia miteny aminao hoe non za tsy hividy an'io sigara io na teneninao raha hoe tsy mankato satria fanapozinana anao zany dia tsy hividy an'io teneniko mazava tahaka an'izay miaraka amin'ny mandeha hoy ny any am-bokin'ny Efesiana hoe tenenina fitiavana ny fahamarinana dia zay le andehanantsika hoe tsy hoe tonga dia mandeha be fotsiny amin'izao hoe tia ny olona rehetra fotsiny fa en toute connaissance et discernement mitombo tsara amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra zany discernement zany fanan'Andriamanitra toetra ny fanan'Andriamanitra zany dia miasa ao anatintsika izy mitombo tsikelikely eo tsika mitombo tsikelikely eo fa tsy maintsy misy an'izay fefiloa zay inona zany fitenan'izany amin'ny teny hafa fa misy fefiloana fahalalana sy fahafantarana tsara zay vao mandeha tsara voilà.
Oui, mbola misy fanontaniana. Nanidikikana efaratrinena mikasika ny sitrapon'Andriamanitra moa zany. Tany amin'ny pasitany testamenta tany dia eovohomana fahatongavan'i Jesosy. Tany dia efa misy teny hoe efa niandro hoe izy le Elia tamasaka mpaminany otrany. Dia efa nisy an'ilay tantara ihany koa hoe somary zavaiko izy mba azahoanao ny zavatra tiako lehibe. Nanontany koa ny olona tamin'ny Jean Baptiste hoe ianao ve izy? Teny Jean Baptiste izaho izy mbola ho avy le ezaka kokoa noho izaho. Dia rehefa tonga Jesosy dia fa tsy maintsy ho faty zany ny zanak'olona hozy izy dia fotoana. Hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy ho faty. Tamin'izay io teny Piera hoe raha mbola izy izaho dia tsy ho tanteraka izany dia tamin'izay no Piera dia nahazo nitairana tamin'i Jesosy hoe mila anivoaka ianao Satana satria tsy hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra satria nandà-Piera. Dia niteny nefa i Jesosy tamin'ny 12 hoe tsy maintsy misy hamadika any mba iaminareo. Dia teo i Jodasy Iskariota tamin'izay fotoana izay. Efa fantatry Jodasy Iskariota hoe fantatry Jesosy hoe Satana ny hamadika anazy. Dia raha ohatra ka nivadika i Jodasy Iskariota ka tsy namadika ny Jesosy, tsy nivarotra ny Jesosy tany amin'ny zareo arona dia tsy tanteraka zany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fanontaniana mipetraka sy ny fampianarana re hatrizay dia diso Jodasy Iskariota satria namadika mpamadika izy. Dia nefa raha tsy namadika izy anefa dia tsy voavonjy isika. Dia tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fanontaniana mipetraka hoe diso ve zany Jodasy Iskariota sa izy efa tao anatin'ny plaon'Andriamanitra. Dia raha tao anatin'ny plaon'Andriamanitra izy zany dia tsy tokony ho diso. Azoko tsara. Ok ary. Drasa aloha averintsika kely. Izay ilay izy? Ok. Averintsika kely hoe ahoana tsara ary tia Andriamanitra sy ny resaka plan sy ny sitrapony ty maka ny exemple ny Jodasy tsika. Efa fantatra Andriamanitra hoe hanondra ny Jodasy fa kanefa mbola navelany nefa raha tsy misy any Jodasy nefa tsy tanteraka ny famonjena dia ahoana ihany ary zany diso ary ve zany Jodasy koatry ny Andriamanitra ihany ingeny tena napisy an'le namela an'le zavatra napisy an'le izy zany raha zay nitsorina aminazy mampivadika dobe ilay izy tena marina. Misy zavatra aloha tsy takatra ny saintsika mihitsy fa ny zavatra afaka raisintsika tsara ao anatin'io dia aty amin'ny côté anankiray andrasina nazavantsika azy kely amin'ny étage azavaintsika amin'ny étage vetivety ilay izy. Misy étage anankitelo ny fomba fahitako manokana ny fiainana fa nisy zoky ara-panahiny nazava azy tahak'izay taminah dia tadidiko foana io dia manampy be anah rehefa misy zavatra sarotra azo ohatran'izay. Misy étage voalohany ilay fiainantsika hita maso. Aty amin'ny étage voalohany zany dia i Jodasy complètement responsable, tena complètement responsable ny actany namen'Andriamanitra n'izay fahafahana misoazira misafidy zay tsika senao maha-olona tsika ary zay tsy esorin'Andriamanitra amintsika mihitsy. Afaka ataon'Andriamanitra oatra robot nge tonga dia manao zay tiany fotsiny fa tsy nataony ohatr'izay fa nameny soa tsara. Ary Jodasy koa dia manana ny soa tsara fa izy nisafidy ny tsy ino an' Jesosy izy, nisafidy ny hamadika an' Jesosy izy eto amin'ny premier étage zay. Ao amin'ny deuxième étage dia misy ny monde spirituel ao anatin'ny deuxième étage io. Ao amin'ny deuxième étage zany misy ny ady ao amin'ny tontolon'ny fanahy, ilay fanahin'ny fahavalo izay niditra atao amin'ny Jodasy dia tsy nahatohatra an'izay Jodasy dia lasa aty amin'ny premier étage ny zavatra miseho hoe namadika an' Jesosy izy. Fa mbola tsy eo ihany koa ny tantara no mijanona fa misy eo amin'ny aty amin'ny premier étage Andriamanitra manaja ny safidintsika. Deuxième étage Andriamanitra tsara marina Andriamanitra il est le juge, le bon juge, droit
juste tsara marina izy rehefa misafidy tsika hoe non za misafidy ny andeha amin'ny filako andeha amin'ny sitrapoko fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra dia ao amin'ny deuxième étage manaiky an'izay Andriamanitra manaiky an'izay hoe zay ny safidinao de zay. Ary amin'ny troisième étage indray dia miakatra antsika ny Romaina 11:36 ny manjaka any Andriamanitra no antony zavatra rehetra, niaviany zavatra rehetra, miazona ny zavatra rehetra. Any amin'ny troisième étage zany Andriamanitra efa nahafantatra ny choix-ny Juda, efa mahafantatra mahita ny fandehan'ny ady rehetrarehetra atao amin'ny deuxième étage ary tsy mi-intervenir izy raha tsy angatahana intervenir ao anatin'io fa any amin'ny troisième étage izy masy mandidy ao anatin'ny zavatra rehetra, mampiasa n'le zavatra négatif au positif any zany mangaroaro an'le fangaro mba atsiro ny fiainan'le olona anankiray izay mpanompony. Mandeha any amin'ny resaka ohatran'izay ny anazavana azy dia azoko kokoa hoe non tena diso Jodasy aty amin'ny lafiny anankiray zany tena diso ary meloka tsy nibebaka no mampatonga ny Jodasy everiko za tena tsy teolojiana mihitsy fa ny fahafantarako any anatin'ny saiko any mahatonga ny Jodasy very ange izy Petera ange samy nanohatra an Jesosy samy nie an Jesosy samy namadika ny tompo fa sao ianao mieritreritra hoe Petera angamba tsy lefilefy samy namadika ny tompo daholo fa ny mahatonga ny Jodasy very satria ny safidiny tsy hibebaka izy nanenina fotsiny izy dia landena montegna izy fa tsy mibebaka fa i Petera rehefa nahita ny mason'i Jesosy nijery azy dia ny safidiny bebaka dia voavonjy izy tao anatin'izay dia niraisin'Andriamanitra. Ny manakambana an'izay hevitra izay zany mety tsy tena voarainy saitsika lalina be fa Andriamanitra sady souverain kanefa manaja ny choix-tsika any anatin'ny choix manaja ny choix-tsika Andriamanitra mifesy micontrôle ny zavatra rehetra fa sady manaja ny choix-tsika ary tsika responsable ny choix-tsika fa ao anatin'ny souveraineté an'Andriamanitra no efa fantatr'Andriamanitra hoe quel choix on va faire. Dia eny azoko ianao fa hiteny fa maninona zany raha ohatra ka natosiny kely anao ante tsy manipule mantsy Andriamanitra Andriamanitra tsy manao manipulation ninina mihitsy zany nitenena ny fitiavany atsika atao anatin'ity baiboly ity anambarany aminao hoe tiany ianao de ton libre choix l'aimer le servir fa tsy hoe voatery ianao tamin'ny andron'ny testameta taloha no ambany lalàna ny olona fa tian'Andriamanitra ianao ahafantatra azy dia choisir aminazy. Ngamba tsy hiditra be amin'izay resaka prédestination zay tsika fa zavatra théologie tena lalina be dia lalina be. Izao fotsiny ianao no zavatra raiketiko hoe ianao matoa maheno ny tenin'Andriamanitra ny destinén'Andriamanitra ho voavonjy ianao ary tian'Andriamanitra ho voavonjy daholo ny olona rehetra hatramin'ny Jodasy fa efa fantatr'Andriamanitra ny choix-ny le rangahy kely dia nampiasainy tsy maintsy tanteraka ny zavatra rehetra ohatrany tamin'ny andron'ny Farao fantatrao moa fa ao anaty baiboly ao dia misy an'izao tsara ny bokin'ny Romanina any tenenin'ny tompo hoe ary Andriamanitra nanamafy ny fony Farao Andriamanitra mihitsy ny manamafy ny fony dia mampitete fa mihina koa zao raha mba tsy hamafisina le izy fa tonga dia atao mba modamodaka dia amin'izay lasa voavonjy ny zanaka fa Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny fahendreny dia manao zavatra mahagaga tsy takatra ny saintsika mba hiparfaire ny plan-ny. Voilà. Ok, merci Tim. Bonjour. Misy fantanity hoe misy namana rehefa hitan'Andriamanitra hoe tsy mampandroso anao dia kopena ny contact anareo. Nefa hoe mila tian'ny olona mila tian'ny olona rehetra dia ahoana ny atao tsy D'accord. Averiko kely misy namana le tenin'Andriamanitra hoe mila tian'ny olona rehetra tsika nefa misy namana hitan'Andriamanitra hoe tsy mampandroso anao dia mila kopena ny contact dia ahoana indray ny fitiavana azy amin'izany. Zay le lazaintsika tao amin'le Filipianina teo le fitiavana
any anatin'ny discernement sy connaissance hatrany hatrany. Fitiavana an'le olona sy fitiavanao anao ihany koa, tsy fitiavan-tena fa rehefa atao teny gasy izy dia hoe fitiavan-tena, selfishness, égoïsme, tsy égoïsme fa l'amour de soi, maha-tepolin'Andriamanitra anao koa, andraikitrao mihitsy ny miaro anao. Misy tenin'Andriamanitra manambara hoe aza miombonao tamin'ny sasany any, tahirizo madio ny tenanao any amin'ny Timothée voalohany 5:22 misy an'izay. Tenin'Andriamanitra mihitsy tsika hoe tsy vitsy atao anatin'ny epistily any amin'ny Jaune ary amin'ny Thessaloniana manambara amintsika hoe rehefa misy olona tsy ao tsara, indrindra hoe miteny izy hoe kristianina nefa tsy tena kristianina, tena mila miala amin'ilay olona tsika, mila miala amin'ilay olona ho fitandremantsika amin'ny tenantsika ary tsy afaka le hoe miala nge hitanao tsy hoe lasa miady, tsy any amin'le miady fa tsy manana relation amin'le olona intsony hoe mifandray be, tsy mifandray be. Mety misy fotoana tena mila bloquenao mihitsy le olona ohatra hoe amin'ny facebooknao na ataonao liste noire izy amin'ny telefona, raha ohatra ka hitanao fa mitarika anao amin'ny ratsy, amin'ny ny tenin'Andriamanitra zao miteny amintsika hoe mandosira ny fitsangatsangana, mandosira ny fanompoantsampy. Raha ohatra nefa le olona mitarika anao amin'izany dia andraikitritsika mihitsy ao anatin'ny fitiavantsika azy ihany koa. Ahoana ny hoe fitiavantsika azy? Mila hitany hoe tsy mitovy le univers. Raha ohatra ianao zany arakaraka anao mihitsy io, arakaraka ny toe-panahiny anatinao any. Misy fotoana misy olona efa zakany fanahiny miaraka amin'ny olona jentilisa be, zakany fanahiny ahoana. Misy olona zao any Tomasina any misy fiangonana anankiray tena fiangonana miorina tsara amin'ny tompo, manana programme mihitsy ry zareo hoe mitory filazantsara amin'ny prostituée any amorony boro iny. Dia rehefa zakany fanahinao tsara le miaraka amin'le olona ka tsy le olona no misintona anao fa ianao no misintona azy, dia everiko hoe afaka tafaraka ihany. Fa misy fotoana rehefa incluant ny émotion anao, rehefa mifangarongaro ao le izy dia lasa voasintona ianao, nefa ianao tenin'Andriamanitra hoe mandosira ny fanompoantsampy, mandosira ny fitsangatsangana. Dia andraikitritsika zany ny mandositra amin'ireny fotoan'ireny. Le manifestation an'le hoe mitia nge tsy voatery hoe no miresaka aminy dia mandany fotoana miaraka maka fotoana miaraka aminy, fa manifestation zany nge any anatin'ny fitiavanao aminy dia azonao tsara seho amin'ny hoe mivavaka ho anazy ianao, afaka atao tsara zay le hoe en toute connaissance sy discernement. Ny devoly indraindray te amitaka anao eritreritra hoe non ty façon ty ihany. Raha ohatra zao hoe misy olona miaraka olon-droa dia hoe non andao ndrimy manao relation amina sexuelle ny resantsika amin'io fa tsy tia anazy zany ndry rehefa tsy manao. Dia zay le en toute connaissance et discernement, non tsy anao an'izany fa tsy le marque ny fitiavana mihitsy no mila trandrahantsika miaraka amin'ny tompo any. Dia mandeha amin'ny discernement tsika, tsy manamely teny tsika hoe tsy tia ary te hampahery ny jeune, fa misy fotoana miteny ao anatin'ireny relation ireny za zany hamono tena fa tsy tianao, dia ianao manamely teny hamono tena hono izy dia hiditra amin'ny fahotana hafa indray. Lazaiko anao fa tsy mamono teny zany akory izy ange, fa mba miteny an'izay izy. Fa zay io ny kapasité anananao ao anatin'ny vavaka mila trandrahanao mihitsy, fa afaka mitrandraka ny vavaka ho an'iny olona iny ianao hikasihan'ny tompony fony, fa tsy voatery amin'ilay fomba eritreretiny no antsoina hoe fampisehoam-pitiavana aminazy. Voilà. Any evangelia
ataoko mety misy zavatra ataoko taloha mahafinaritra anahy dia tsy ataoko intsony le izy. Dia vahategna ilay mitestamenta taloha any an-tantarany Elie dia mpaminany ary misy fotoana izy niara tamin'ireo mpaminany Baal 450 dia tamin'izay fotoan'Andriamanitra tena hoe nanovoninahina ary tena hoe niasa tao anatiny izy ary tena hoe naresan'Andriamanitra hoe tena Andriamanitra. Dia avy nefa torotan'ilay izy toerana rehetra tantara dia nisy teny tany amin'ny Jezebela hoe izao ny ianao atao ny Elie. Dia avy eo miteny amin'izay Jezebela hoe hitanao izy izy fa hoe ohatran'ny hoe vonoloko izany Elie. Dia tao anatin'izay nefa ohatran'ny hoe natahotra Elie dia ratsy Elie nitsoaka. Dia izay koa ny fiainana kristianina tsy haiko fa misy fotoana ianao tena hoe magnodika ianao satria mba tamin'ny tompo aminao izy dia tena io tompo fahasoavana sy ny fitiavanao fa tena misy fotoana tena hoe reraka be izany sa hoe misy fotoana ianao tsy mahatsara ilay fiavan'Andriamanitra dia ahoana izao tompoana satria raha ohatra hoe amin'ny fotoana kely iny ianao lasa manota zany dia tonga koa ilay fahafoloteny fa maninana manao an'izay zavatra. D'accord. Fantanina anankiray tany amin'ny retraite io zany hoe ahoana tsara ny ataontsika misy fotoantsika raha fehezina zany dia ohatrany hoe misy fotoantsika ao tsara ao amin'ny tompo tahaka ny Elia rehefa niady tamin'ny tsy hoe niady moa zany fa niatrika ny niady be iny tamin'ny mpaminan'ny Bala dia resy daholo ny 450 mpaminan'ny Bala dia avy eo nefa i Jezebela kely ry vadiny Ahaba miteny azy hoe vonoko ianao dia lasy Elia nandeha tany anatin'ny dépression zany ange le fandehany dia hoe ahoana tsara misy an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 7:17 misy an'iny hoe izy tsy maintsy mitombo dia za tsy maintsy mihena. Ny zavatra mariantsika amin'iny angamba dia ity hoe ao anatintsika mandra-pahafatitsika dia misy olona anankiroa foana ao anatinao. Misy olona anankiroa foana ao anatiko ato anatin'ny tiana kely ato zany zao dia misy hoe itiana nofo sy itiana fanahy. Tsy Andriamanitra fa izaho no manao ny choix hoe iza raha no andeha hiatrika situation anankiray ao anatin'io. Rehefa tany amin'ny tendrombohitra Karmely nga Elia dia tena azontsika saina tsara hoe na andeha tamin'ny fanahy Elia tonga dia mipoapoaka mihitsy mifandehany tsara fa noho ny avy eo nandeha tao anatin'ny nofo indray izy. Rehefa io zao tena mazava be mihitsy ny fiasan'ny nofo. Tenenin'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Romana 9:9 hoe ny devoly non tsy ny devoly ny nofontsika tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Romana 9:5-9 ny fihevitry ny nofontsika dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana. Ny nofontsika izay mandra-pahafatitsika présent ao anatintsika ao dia miady amin'ny fanahintsika amin'ny fotoana rehetra miady ireo. Dia izay ilay tenenin'ny Jaona raisintsika amin'ilay tenenin'ny Jaona mpanao batisy iny hoe izy tsy maintsy mitombo dia za tsy maintsy mihena. Au fait rehefa ao anatintsika ao izay rehefa nilazaintsika tamin'ny andro voalohany sa faharoa tamin'ny fiampianarantsika ny resaka an'iny hoe raha ohatra ka matanjaka ny nofinao dia ny nofinao no mitondra ny volant. Ohatran'ny tomobile zany ianao dia le volant io misy volant le izy tomobile misy volant dia le mpitondra misy olona anankiroa afaka mitondra misy choix na le mpitondra le nofinao na le mpitondra le fanahinao dia zay le choix ananantsika sy ianao maka choix tsika hoe iza ary ny andeha hitondra ny tomobile. Galatiana 5:16 milaza amintsika hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka amin'ny filany nofinareo. Ny sary mety efa noteneniko anao ihany ty sary ty fa manampy be anahy mihitsy amin'ny fiainana le sarina interrupteur na jiro
rehefa nandray an' Jesosy ianao zany ao amin'ny Isaia toko 1:20 hatramin'ny 7 miteny hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Rehefa nandray an' Jesosy ianao dia tonga ny jirama an'Andriamanitra. Jirama le fiantsoana aty tsy haiko inona ny any aminareo any moa fa le aty Madagasikara aty le orinasa manome jiro sy rano zany dia hoe jirama. Dia teneniko zany hoe ny fomba fahitako azy zany tahaka ny hoe rehefa nandray an' Jesosy dia tonga ao aminao ny jirama ny lanitra. Efa nataon'Andriamanitra tsara daholo ny installation électrique mety tsara rehetra ao anatintsika ao. Efa ao. Fa possible mihitsy hoe efa ao le izy fa tonga ny hariva dia gaga ihany ny mpianakavy hoe ary to maizina be reto nefa ohatrany efa tafiditra ho ny jirama ato dia efa maninona ny maizina. Dia misy olona avy eo napiditra jiro izy dia isaky ny amin'ny vao manomboka maizimaizina ny andro dia miantso jirama amin'ny telefona hoe jirama mba tongava ty areto kely ny jironay azafady. Angamba raha misy manao zany dia olona hoe tena mitapy mihitsy le olona ao. Atsony foana ny jirama ho ny isan'andro fa inona moa ny ilaina? Interrupteur ange ny kasiany alefa ny interrupteur dia vita dia mirehitra ny jiro. Ny sary tiako sarihana anao dia ity midevoly dia il rôde autour de ton interrupteur. Le choix-nao nge zay interrupteur zay miodikodina eo izy fantany fa io ny fototra. Raha voatady handeha amin'ny fanahy eo ianao dia mety be foana amin'ny fiainanao mandeha amin'ny fiadanana hatrany hatrany ianao. Dia njikany ataony izay ahatonga anao hoe mandeha amin'ny nofo. Miodikodina eo ianao nivavaka tsara tamin'ny maraina fa avy eo variana amin'le routine ianao zay le hoe tena mila dépendance foana amin'ny tompo, ampiretina foana ny jiro. Ianao raha vao varimbariana amin'ny routine ka efa mipihany devoly ny interrupteur dia gaga ianao efa maninona ary any mipoaka, fa maninona ary any déprimé. Sa hariva amin'ny fiainantsika mihitsy zany. Fa rehefa tonga amin'izay fotoan'izay dia miverina hoe arehatro ny jiro. Misafidy ianao ato anatiny any amin'ny fin fond anao any hoe za misafidy ny handeha amin'ny fanahy. Ndikany mandeha amin'ny fanahy tena mifantoka any amin'ny tompo ianao mitady ny sitrapon'Andriamanitra ary maka ilay herin'Andriamanitra anaovanao azy. Voilà. Nareo ihany io. Efa lava ihany zay tsy niteny antsika izay fa raha mbola misy fanontaniana moa mety mbola afaka tohizana. Manao inona? Idiosia? Ohatrany hoe manao daladala kely? Ok. D'accord. Ny fanontaniana zany dia hoe tsotra be mihitsy Andriamanitra ty raha avy eo manao entre guillemets idiosia kely indraindray. Ohatrany hoe manao adaladala kely izy no micontrôle ny zavatra rehetra dia any amin'ny bokin'ny Jona zao maromaro ny resaka milaza hoe nanenon'Andriamanitra hoe miregrete. Angamba ny fahazahoako azy aty aminahy dia ity zao aloha hoe Andriamanitra tena Andriamanitra. Tsy misy diso kely dia moro aminazy. Tsy misy hoe il n'a pas planifié na hoe tena tsy contrôler intsondray fa tellement mandeha loatra ny teknôlôjia dia tsy voacontrôle ny lohan'Andriamanitra. Non, tout est bien contrôlé satria izay ny tenin'Andriamanitra dia izay mihitsy Andriamanitra. Fa everiko hoe rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe manenina ohatrany miteny ny tenin'Andriamanitra hoe tezitra. Tsy mitovy amin'ilay zavatra, le dimension itenenantsika anazy. Tsy hoe manenina izy dia ohatrany hoe takizay amin'le fomba fitenitsika anazy fa
misy zavatra lalina azony natao tsara ny contraire n'le zavatra nataony le miseho vitany tsara namboatra ny fon'ireo olona ireo a mba tsy hanondrana be vitany tsara ny manao an'izany fa le hoe manenina zany a everiko fa ny tokony evitentsika dia ny mandika an'le izy amin'le fomba le saitsika humain fa tsy mitovy amin'ny sensatsika mety tsy voazavako aminao tsara hoe inona ndikany hoe manenina fa au fait tsy manenina amin'le manenina atsika hoe takizay tsy nataoko ohatran'iny iny fa ny an'Andriamanitra bien programme tsara mihitsy hoe natao ohatran'iny mihitsy satria misy antony hoe natao ohatran'iny misy antony raha vao raisitsika amin'ny zay ny rehefa mandinika tenin'Andriamanitra tsika dia mila raisitsika ray manontolo mihitsy io baiboly io fa tsy le verset kely iny fotsiny raha iny fotsiny tenena dia tena eritreretina hoe ary ny adalany ny azy ohatran'ny sanatria te hiteny ohatr'izany fa non a tena misy antony zay ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra misy antony avokoa ny zavatra rehetra ataony misy dikany hatramin'ny voay hatramin'ny zavatra rehetra ny zavatra nuisible eritreretina hoe nuisible c'est pas du tout nuisible rehefa raisina any amin'ny troisième étage n'Andriamanitra fa utile daholo ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra ny manao an'izany fa misy zavatra mbola tsy takatry ny saitsika tsara misy teolojiana maro any amin'ny internet any efa nisy fotoana nandinika an'izay fa tsy tadidiko ilay fomba fiinterpréteny azy fa mazava aloha dia ity hoe tsy mitovy amin'ny sens eritreretantsika azy ny teny rehefa miteny Andriamanitra hoe manenina tsy mitovy antsika rehefa manenina akory. Voilà. Ok. Angamba faranantsika mivavaka aloha iny resaka rehetra iny zany e? Ok. Efa mirombe folo anareo any ampitan-dranomasina any anay aty efa miraisy folo dia ny tompony miasa ao anatin'izay zavatra voazara rehetra dia andao hivavakantsika hitahirizan'ny tompony izany aty apotsika. Andriamanitra mitianio ity izay te hiara-hiaika eto anatrehanao fa tena endry ianao miondrika eto anatrehanao izay tompo manaja anao be da be ny zavatra tsy takatry ny sainay amin'ny fahalehibiazanao amin'ny fitiavanao misaotra nampafantatra an'izay mety ho zakanay mety misy zavatra mbola tsy azonay koa raha miaraka amin'izany fa mifantatray dia amin'izay zakanay asehoanao anay zany azafainao aty anatin'ny sainay miasa mihitsy ianao fanamasina mampitoetra n'izany teny rehetra izany mba ho tonga fiainana iainanay ianao tompo no anamafy ny conviction tsara aty anatinay fa rehefa ao aminao zahay dia tafatoetra tsara ary amoha be dia misaotra fanamasina manazava aminay bebe kokoa manome anay hatrany ny fanahy fanambarana ahitanay mety amin'ny zavatra majinika kely amin'ny fiainanay eny dia ahitanay ny fanambarana fitiavanao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Faranantsika eto aloha ny indrindra ny Facebook direct moa faranantsika eo misaotra antsika rehetra izay nanaraka ty tamin'ity weekend ty dia tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo raha sitrapony tompo mbola afaka miaraka ohatr'izao hatranintsika jerentsika ny fomba ahafahantsika manao azy dia manao kokoa ny any amin'ny Facebook direct antsika amin'ny page ny radio vaovao masoa misaotra anareo fiadanana ho anareo.